Tokolasy tongovavy anterina ny arabo mampiraritso antsika mianakavy zay manaraka amin'ny miara-mononjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'izao andro vaovao izao soma voalohany volana septambra taona 2024 na ianao eto an-toerana na any ampitany ranomasina dia nanterana ny araba mba mampiraritso iray ihany sika amin'ny mahamalagasy ampiraisiny izany antsoina hoe Madagasikara izany ka dia tsy misy mihafahafa mihitsy eto fa na isika kaiky volany feno arina eto Madagasikara na ianao zany any ampitany ranomasina any dia nanterana ny arabo mba mampiraritso midika ho fifamatorana eo aminao manaraka ny fandarana sy eo aminay izay mikarakara sy manatotosa an'ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada ity isaoran'ilay naro ny fitantanany sy ny fitahiny fa isika no velona trapamonjena ka dia tafaraka indray zay no ela tokolasy tombovavy fa ny teknisianina moa tsy azo atonona ihany koa ny fiarabana sy ny fisaorana azo ireo na ny eto amin'ny MBS foibe na ny eo amin'ny Radio Mada na ny miparitaka manerana ny nosy iaraka etsika mandritra ny oraro sy sasany eo ka dia ny firarina ny anarahanao hatramin'ny faran'izany fandaran'izany ka tsy ho fotoana verimaina fa tena ivoizanao zavatra maro sy alalan-javatra ampisokatra ihany koa ny fomba fijery sy mifandiniana ny raharaham-pirenena eto ny namana fanira zava-manantany mitondra ny famakafakana arak'izay fanomanina eo ary dia efa afaka segondra vitsy dia efa hiditra eto ihany koa ny solombavamboaka ny Madagasikara voafita tamin'ny tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahenina ny député Bogosy, député polyvalent, député Todsoa André Mapandry maro ny zavatra horesahana ho avy eo ihany koa ny député Rastany zay voafita tao amin'ny boriboritany faharoa tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara hitondra famelabelarana ihany koa sy faneho-kevitra maro samihafa zay no ela tompolasy tongovavy fa hiditra amin'ny votoatiny ary isika mirabany namana faniry Razafy Manantany ndao ary zatsisa dia misaotra sady miaraban'ina miaraban'ny namana teknisianina faly sy lalaina ao ambadika ao ny mpiaramiasa amintsika rehetra ny amin'ny Radio Mada isika zay manaraka ity fandarina miara-manonja zay miainga ety amin'ny foibe anosipatrana ity ianareo any amin'ny faritra rehetra any any amin'ny toerana zay mandray mivatana ny fandarantsika sy mandray amin'ny alalan'ny famerenana ianareo zay mandray ihany koa ny ampitan-dranomasina dia arabaina manaraka izao fandarana izao ny fandarantsika somary fenofeno ihany rina satria ny vaovao ihany koa mameno zay tsy maintsy horesahintsika atao anatin'izany fandarana izany ary isika radio koa moa mametraka ny fandaminana fa raha to iao ka misy namana zay avy any amin'ny faritra mbola hiaraka amintsika amin'ity androany ity dia horaisintsika zany tsy tafaraka amintsika namana iady androany zomao any fandaminana fa milatsana indray miaraka amintsika izy ho avy eo ny député Randrenarysosy tany Silasy ihany koa rehefa avy eo na député Rastany hiaraka amintsika zany ny fivoaran'ny vaovao aloha samy efa nahita ny rehetra sy nandray ny hafatra sy fanambarana zay manko no nitondra ny FFKM azy hafatra sy fanambarana vokatry ny fiaonambe nasionaly ny FFKM ka tao anatin'ny fiaonambe nasionaly ny FFKM io dia nisy fandiniana ny raharaha tokantranony FFKM fa misy ihany koa fandiniana ny raharaham-pirenena izany rehetra izany no ezahantsika hoentiny eto amin'ity fandarana ity akoatran'ireo vaovao marobe zay efa nomanina mba tsara ihany ny efampitana sy ampitana na vaovao amintsika rehetra zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao maraina izao dia mandihy ny volana septambra indray zany tsika volana fahasivy ao anatin'ny taona izany satria volana 12 moa ny taona iray dia volana fahasivy ary laharana voalohany amin'ny volana septambra zany amin'ny calendrier grégorianina no ampiasaintsika io zany no androany afapany ty volana septambra ity ahafana amin'ny lafin-javatra rehetra satria volana ahafantarana ny hozotram-pifidianana sy ny hoendrikendriky izany fifidianana zay ho tanterahany eto Madagasikara izany ny volana septambra ihany koa ho an'ny malagasy misy manomana ny fiaonana samihafa fa volana hidiran'ny mpianatra ihany koa satria dia hiditra amin'ny fomba ofisialy ny mpianatra malagasy ny fiandohany ty volana septambra ity ary andrasany rehetra ny amin'ny hoe inona ny fanapahan-kevitra lehibe eo nivon'ny fitsarana ho an'ny présidensa sy ny sisa zay ny teneniko hoe hafany zany volana septambra izany
ho an'ny malagasy de hitantsika eo zany ny fivoarana zany efa eto akaiky eto ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fa enina Andriamatoa Tojoa Andriamampandry professeur Tojoa Andriamampandry ihany koa araka ny fahafantarantsika azy zay hidinika sy hamakafaka ny zavamisy eto amin'ny firenena ary hitondra ihany koa fandalinana sy fizarana ny tsara ho fantatro amin'ny tontolo ny fampianarana satria nefa mamarana moa fandarana Tojoa Andriamampandry de tsy maintsy mametraka foana am'le 10 minitra de mba mahafinaritra ihany marefa betsaka aminareo no manaraka izany TFM zany na tsotra foy sady mazava ary mandray antsoratra mihitsy nahazo nahako ny marobe zany de isoranantsika satria dia mandrato fahalalana ihany koa tsika amina fandarana maimaim-poana tahaka izao. Miaraba député Tojoa tafaraka am'ty voalohan'ny volana septambra ty. Miarabanao faniry, miaraba ihany koa any Rina ary miaraba ny voaka malagasy rehetra izay manaraka tsy tapaka ny miarabanonja eto amin'ny MBS na eto an-toerana io na namatsika avy any ivelany dia maro dia maro faniry no manaraka tsy tapaka ary misy tena manaraka direkta mihitsy anoran'ny YouTube sy ny Facebook. Miaraba ihany koa reo namana rehetra namana solomba vahoaka ary indrindra zany fa solomba vahoaka team ankeo vomana be zao tamin'ny efatra maraina dia niaran'ny azakazaka izay sy député anamboatra atrimo député mamy izy moa mbola any tendrombohitra any izy am'izao mbola nanao fanazarantena maraina zay roa lahy dia kokoa manokana ho anao honorable Labogosy Mamarabenrina eo ihany koa reo olom-bofidy rehetra zay mpanolotsaina team zany sy ny be ny tanàna miarabanareo manokana ihany koa zany am'ty andro adio ity ary taknika mahazatra moa dia mirary soa sy fahasalamana feno ho an'ny reo tsy salama zany dia tahiny tompony ianareo eo koa leo betsaka navatsika nanamantsika zay nodomandry dia mankahery an'izy ireo zany koa dia mitondra-bavaka anareo rehetra ao anatin'izay ny kokoa spécial zay ataontsika koa tamin'ny fotoana tahaka izao mantsy maro dia maro fa omena sasantena fa zay tsy vitantsika androany dia amin'ny herindray satria ny fotoanantsika voafetra ihany dia any kokoa manokana ny avy any amin'ny faritra mamany miatrika sy avo ao an-tanànana tsara Gadidy dia kokoa ho an'ny monsieur Remis monsieur Tsarevada zay ekipa mavitrika ary olona tena hoe tatsa mpiaro ny tontolo iainana izy ireo dia mirary soanareo amin'izany asa makatiry amin'izany fiarovonareo ny tontolo iainana izany kokoa manokana ihany koa ho an'ny président Fokontany ao Sahafasenina sy Ambojanahary Didy zay miady mafy koa amin'ny fiarovana ny ala na be aza ireo iampandrava zany amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa zany dia kokoa manokana koa zany ho an'ny mponina rehetra ao Ambohimanarina tsy hakanavaka ary satoenana amin'izany Mamy Bogosy ao Avaratetezana zay izy moa zany tena hoe anisan'ny mpanapabolo ikuizana sy matianina amin'ny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina iny eo koa ry monsieur Ramily ry monsieur Gaby ry monsieur Tsima ry monsieur Olivier ary avahana manokana koa zany androany dia ingapikabary iaina zay avao an-dranomena zay tena hoe ikuizana mihitsy ny fandavatenany fa isa maraina dia hita foana zany lehilahy zany ary toteny izy iny amin'ny faritra Andranomena ateroka Ambohimanarina iny lehilahy moa tena mavitrika de mavitrika tokoa zany ao anatin'izany ao anatin'ny FIPA izy zay tarihan'ny filoha Kabogosy Donné dia mirary soa ihany koa an'ny FIPA rehetra ho an'ny fizamia ho an'ny mpikabary rehetra zay nisan'ny tena hoe miara-miasa kaikampoka zany na ny ao Ambodiady io na ny Ambodimity io fikambana-pikabary eny Ambodimity na ny ZM na eny Anosy zay vola tsy adino ihany koa reo namatsika avatsika avany ivelany avany Andilam-bato zay sorana manokana fa tena miray fo miray fanahy amintsika zany ry zareo ao anatin'izay ary
tena hoe avana manokana ry saorana misy reto olona iry reto zany a dia miraba ary matsiaro any tahina rakoto malala sy navalina zay any a France any a Paris moa izy nipetraka ao any Berne Suroise any ny commune misy azy dia mirary soanareo mirary fahasalamana anareo a vao nanao vacances teo moa zareo tamin'ny ray volana ary nanampy be atsika teto amin'ny MPS ary manana hevitra be tabe mihitsy izy a tsara sy asoa ny firenena any moa izy dia mbola mifanoratra foana zany a miteny hoe zao no tokony atao a ary manome ny information maro zany a ao anatin'izay ka dia mirary soa ho anareo di mianaka zany a ry monsieur tahina rakoto malala sy navalina any a France dia ny tompany omba anareo a ary tahanareo trany amin'ny fiainana zay ataonareo a any ivelany any ary fantatray fa raha ny vatanareo no any fa ny fonareo sy ny sainareo a dia aty a Madagasikara aty amin'ny mpiarabelona rehetra tsy adino eny koa zay mpanaraka akaiky atsika eto amin'ny miarira manonja dia monsieur Ihaja Razavondralambo sy ny fianakaviany dia avany a France koa ny Beauvert zareo a dia manohana atsika trany a ary manaraka akaiky atsika zay fandehan'ny toedrarà ikam-pirenena dia mitondra mbavaka anao koa rahalahy mirary soanao a sy ny ankonanao a amin'izay didy zay ataonao zany a ao anatin'izay izay no ela zay ny foy faniry fa dia 1er septembre androany andro sisany isaina dia ho avy ray fametrahana farany andro vitsivitsy iza ny filatsa covidina koa dia ma 1er septembre androany moa zany dia mirary soa ihany ko ao andreo a tompona anniversaire oela velona ny anareo a ho ambinina am'izay atao a ary engane mba hitondra fahasoavana anareo trano zany a ity fiainana ity koa dia ny anomboantsika azy ngamba faniry a dia zaho ava misy a ny asa sosialy kely zay natao teny ambomanarina zanyty farany herinandro zay naoraka dia naoraka misy amin'ny tambazotra sy ny ena manjery lelavola kalisy alefatsika eo a hainao tsara mihitsy zay a dia alefan'ny kateknisiana ngamba fa nisy grande finale teo amin'ny kanja ny todsoa zay kanjako zany a todsoa stadium zany moa ny tena anarany teo Ambatolampy Ambomanarina dia nisy moa zany faniry ny ombo mifa zay notonorana tao anatin'izay a ary nisy koa ny ondry nisy ny lela vola maro samihafa nampiavaka kanisy ity moa zany a dia nahazo daholy ny mahazatra moa fanaon'ny olona rehefa manao izy dia ny voalohany a fa nitsika nahazo daholo ny voalohany ny faharoa ny fahatelo ny fahefatra zany a dia nahazo daholo a nisy koa moa zany a ny meilleur joueur zay natolotra tao anatin'izay ka raha vonona ny sary dia miangavy ny technicienne zany a mba andefan'izay a mba hoita zany a zay sary any zava-misy zany a tena mikanja ny todsoa Ambatolampy Ambomanarina tsy vitan'ity fanatanjahantena fotsiny fa sady arahana fanampinjany tiavan'izany ho nisy ombavamoaka ny boriroritany fahina todsoa Andriamampandry nandritra ny hetsika ara-panatanjahantena ny tanterahany teny amin'ny todsoa stadium Ambatolampy Ambomanarina isana mpiavaka ny tihetsika ity ny fandraisan'ny olona rehetra anjara izay nahazoana lelavola sy loka omby sy ondry raha nino amin'ny fisiny zany hoe tiany tena fa sady tena manampy zany a ny tanora sy ny fanjahantena nalana vavy ary tamin'ity zay mitoraka ity zany a dia tsy ny tanora ihany no nandray anjara fa eo koa ny vétéran ny junior ary ny senior ary mahafa kely amin'ity match ity zany a teto amin'ny todsoa stadium nakanja ny todsoa eto Ambatolampy Ambomanarina dia teo ny groupe omby teo koa ny ondry teo ny lelavola ny baolina ny kalisy fa dia nahazo daholo ny voalohany a mahazo omby ny faharoa mahazo ny lelavola ny 3e place mahazo ondry ary ny ambiny zany a mahazo lelavola daholo zany hoe mba mahazo anjara ny daholo zany a ny tanora rehetra zany a na ny vétéran zany io a na iza tanjona anatin'ny hetsika ihany koa ny fanamafisana ny firaisakiny sy ny fitarihana ny tanora amin'ny lala mahitsy ho ihany ny solombavambaoka todsoa Andriamampandry zao ny atao dia mba hisin'ny falalahina sy ny firaisankina eo amin'ny mponina Ambomanarina rehetra sy ny manodidina ary mba ilana koa amin'ny zava-mahadomely
hitantsika amin'izao olona be zao fa misy ny fikasakina ety a misy ny fetanam-po ary ezahana zany a ny olona rehetra indrindra fa ny tanora zany a irona dia amin'ny fanazan-jahantena satria raha manana saina vatana tomaty ianao dia salama zany a na ny sainao na ny vatanao na ny fanahinao kokoa dia mbola eto zany dia mampirisika ny rehetra ary manisana ny rehetra trany a ho tia ny fanazan-tena ary mbola eo ny tenanay a dia anampy ny tanora trany a sy ny fanazan-tena tsy eto mbo manarina ihany fa manerana ny Madagasikara. Tanteranao Malmoty esika ara-panatanjahantena nandraisany vahoakana mbo manarina anjara ity teny amin'ny kianjan'ny Todosoa Stadium. Niakatra ny kianjan'ny lalao baolina niaraka tamin'ireo mponina ihany koa ny sombavambahoaka izay isan'ireo mpitia baolina kitra. Sady tsika zany zay mahita ny fahita lavitra de manaraka ny kitikitika majinijinika ny député Todosoa am'le resaka baolina eny ambony kianja eny atao amin'ny kianja ny Todosoa Stadium io zany jery Ambatolampy kely no nanatanterahana izay kianja izay satria tena iboka ampijery mihitsy vahoakana mbo manarina hatreny ambony tamboho no mijery satria tsy tafiditra anatin'izany toerana zany zay ma hoe la grande finale azy zay nahazon'ny mpandresy ny omby ny ondry ny kalisy sy ny lelavola izay fafinaretana tokoa ny ohatran'ireny ary zay le hoe tompona ndraiky raha mifampikasokasoka amin'ny vahoaka iny zany le mesikelina ambomanarina ny hitantsika teo tao anatin'izay baolina kitra zay fa ao anatiny ihany koa le fifanantonana ho an'ny vahoaka député Todosoa maraparanantsika amin'ny vavaona ambomanarina inona indray mety programa samihafa zany. Ya io moa zany dia misaotra amin'ny vahoakana ambomanarina rehetra zany nanotrana sy nanome voninahitra satria vahoaka be ary tsy omby zany ngeza ny kianja fa hitatsika fa hatrany ambony tamboho zany ny olona ny tena hoe nijery na vehivavy na lehilahy na tanora na zokiolona eny ambony tafa na WC no mitsangana ny olona zany hita zany fa tena lina ny olona ary voasarika zany anatin'izay fanazan-tena zay ary anisan'ny fialamboly zany zay ho an'ny mpony ambony fa na ny terrain dia tsy ampy io moa zany dia efa natokana mihitsy zany io terrain io ho an'ny vahoakana ambomanarina rehetra tsy hakanavaka na vavy na lahy na tanora na zokiolona izy na izy ary isorana zany ny mpandray anjara rehetra tao anatin'izay ary isorana zany ny nahazo ny omby mifa tao anatin'izay nahazo ny eo koa nahazo ny lelavola sy ny kalisy ary eo koa zany ny kabaolina ho avy indray ny manaraka Atsoela faniry zany dia eny ampasamborona indray nisy finale ao anatin'izay ary io moa anisan'ny malina ny vahoakana ambomanarina zany de hoe tsy vitany hoe manampy amin'ny resaka tanora sy ny fanazan-tena ny tena de manome maillot iomby fa tena miosina ary manao mihitsy ary tena hoe tian'ity fanazan-tena ity zany tena ko ary miosina ary manao baolina mihitsy ao anatin'izay ary Messi moa no ataon'zareo anarana nefa moa tena be moa de hitovy ny Gaga Messi fa mba miezaka mba milalao zany amin'ny mpampanao fanazan-tena rehetra zany ao anatin'izay ary mankahery ny mpity fanazan-tena rehetra mankahery ny atletantsika amin'ny jeu de décile zany mba aomby ao anatin'izay rehetra izay ny vavoana ambomanarina farany moa zany dia tsara tena ny tsy fandriampahalemana zay tena peta be mihitsy amin'izao fotoana zao na tsana tanàna na anaty gabusy de miantso ny tompona andraikitra rehetra zany mba andray andraikitra efa mezaka ihany ny polisy manao zay vitana zany fa noho ny tsy fampian'ny élément tsy fampian'ny fitaovana rehetra zany dia tsara renforcena ihany zany reny rehetra fa tena mijaly ary tsy ponina ambomanarina ihany fa eran'ny Madagasikara eo ny dalo zay tokony asan'ny azandara zany de tokony ampiana ao anatin'izay antso ndray dia antso maika ho an'ny mpitondra fa ho an'ny avaratezana manokana tena mijaly fako zany faniry fako eo ambany atetezana amin'ny rano de ampisavovona efa firy taona de avelan'ny commune eo le izy dia tsetsina mihitsy zany le rano mandeha ambany tetezana fa tena fako na mifofona na inona de efa mihoatry ny tetezana mihitsy zany ny fako
de miantso ny tompona ndraikitra commune urbaine Tananarivo mba jereo ifako eo amin'ny ambany tetezana eo a varatetezana io zany hoe eo amin'ny ilany ny sekoly io zany a de tokony mba jereo izy misy sekoly eo akaiky eo misy mpivarotra eo misy inonao ka dia eto koa zany de tokony isy contre trottoir zany ataon'ny mpitondra ao anatin'izay a satria rano manjary makaty amin'ny arabe a de be da be nampitondra motona ny olona misolifatra de menjera zany a am'izany lalana izany koa de miantso ny tompona ndraikitra re efa nanao pétition ny vahoaka efa nanao antso ny vahoaka de eto koa tena mahasolom-bahoaka ny tena zany a dia mba jerevy zany fa mijaly ny olona ao anatin'izay ary ny eraka Antananarivo mihitsy zany a ity fako ty zany de tena am' jeu de gile de mba nanao kely de sao misavovona indray zao le izy a am'izao fotoana zao de miantso ny tompona ndraikitra ny fitondram-panjakana ny commune urbaine Antananarivo zany a mba hitseran'izay rehetra zay a fa tsy vitany hoe fiainana efa tena hoe tena tsy zakan'ny olona tsony a ny asa tsy misy ny karama kely ny varotra tsy mandeha eo ny tsy fandripalemana mbola miampy an'ity fako sy ny fofony ity zany a zay tsy faresandraikitra ny mpitondra sy ny commune urbaine Antananarivo mihitsika fa tokony reny eo anivon'ny commune urbaine zany raha ohatra moa zany ka misy tompona ndraikitra fa manahirina nge député Totosoa dia ny fialana ndraikitra ataon'reto mpitondra fanjakana reto hoe zao moa zany misy faritra kely ihany mba mody madideo de misy mpamafamafa lalana de voatsetitsetsina ny lalana no lay jeu de gile fa raha tsisy zany jeu de gile de azotsika antoka mihitsy fa mitoetra tao amin'ny fahalotona le malagasy ary zay le fitsinjovana zoma olona miainga am'le zon'ny olom-pirenena zany a tena tsy misy mihitsiny ho an'le mpitondra fanjakana mba tsy lazany hoe tsy ho ataon'izy ireo lahara-pahamena satria raha ohatra ka tsapan'izy ireo fa tokony hajaina zany zoma olo zany de tokony aina finaritra le malagasy a mba hifoka rivotra madio mba afaka mifamezivezy tsara milalana tsara mba tokony ahitany zany hoe faritra eto Madagasikara zany tena mba madio tsara fa tsy hoe sady miaina amin'ny fako miaina amin'ny loto ny tsy misy rano ny tsy ampy ny jiro lalana simba de le zoma olona mihitsy ny tsy voahaja anatin'izany a fomba fiaina ho an'ny indrindrandrindra eto andrenivohitra izany ivadika amin'ny raharam-pirenena indray tsika député Totosoa Andriamampandry omaly ny FFKM no nanao an'ilay hafatra sy fanambarana de ovakitsika kely angamba faly a de miverina ataon'ny député Totosoa tsika lay sombo fanambarana sombo noho ihany fanambarana nataon'ny FFKM de ho ataontsika lecture diagonale ali zany a zany hoe any amin'ny tena everitsika fa mahakasika ny fiainan'ny firenena indrindrandrindra moa va am'taona fifidianana antsika no vakitsika tonga de alefa sy faly de vakitsika le izy ty ambany ty ngamba tonga de resahantsika tao anatin'izao fianambe nasionaly izao FFKM zao koa no ny fampianona momba ny fiainam-pirenena tonga nandray anjara tam'izany ireo ankilafikery samihafa teo ny tolo-kevitra samihafa momba ny fanarenana ny fiainam-pirenena andanina etsy akilany voaresaka manokana ny momba ny fifidianana koa teo ireo vonina ny roso avy hatrany am'izany teo ireo ny hevitra fa tsy fifidianana mihitsy no ampandroso any Madagasikara misy ireo resy lahatra fa ilaina ny fifidianana saingy tokony atao aloha ny fandaminana mba ahofeny no fepetra hisy ny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra koa jerena am'izany ohatra ny lalam-pifidianana sy ny lisy-pifidianana ny rafitra mitatana ny fifidianana teo koa ireo mihevitra fa ilaina ny hisy ny fitondrana manokana andamina tsara io fifidianana io veriko tsara zany teo koa ireo mihevitra fa ilaina ny hisy ny fitondrana manokana andamina tsara fifidianana io manoloana zany rehetra izany dia mahatsapa ny FFKM fa ilaina ny mbola hirosoana amin'ny fifampiainona sy fifampiresahana eo amintsika samy malagasy ahitana vahaolana malagasy amin'ny olantsika samy malagasy ho fisoroana ny ady atrano sy ny korotana maneho ny fahavonona ny FFKM amin'ny fitarihana izany fifampidiniana izany
de toy izy moa hoe manao antso amintsika avoaka malagasy aminareo anivon'ny Manjery, ianareo mpisehatra eo anivon'ny Antoko sy fireana politika, ianareo mpitondra eo amin'ny sehatra samihafa ahay ifanaja amin'ny fomba fanivon'ny hevitra mba ho fitandrona ny fandriampahalemana ho amin'ny tombotsoa ambony firenena. Manosiny izany moa ny mpitarika any FFKM efata député Tontsoa, iny zany izy eny lay firosona amin'ny fifampianona, fifampiresahana, dialogue malagasy zany no voiziny FFKM député Tontsoa. Ia, ny voaloha tena moa zany amin'iny dia isorana ny FFKM fa tena ray aman-dreny ara-panahy zareo faniry, ary ihany koa amin'ny ray aman-dreny ara-panahy zany dia adidiny ny mihaino ny ankolafikely samihafa, ary adidiny zany no mijery ny marimaritra raisana asoa ny zanany, satria amin'ny ray aman-dreny ara-panahy dia zanany daholo zany ny malagasy rehetra, na izy na iza ka dia isorana izay fandraisana andraikitra ny FFKM zay, ary nampalahelo fotsiny tao anatin'le izy dia rehefa fanatsoana dia teo daholo ny ankolafikely fa ny teo amin'ny fitondrana faniry dia tsy nisy na tonga nisy olo tena rahatramin'izay io na teny anivon'ny FFKM ny antso teny ny distrika na ny faritra zany na iny fionam-be zany dia zany hoe manavatena ve efa mihevy tena tsy malagasy tsony ve ny mpitondra, nefa reny zany no ahafahana miady hevitra, ahafahana mijery zay soa ny fiainan'ny firenena, fiainan'ny malagasy mba hisorohana zay mety korotana sy ny ady an-trano zay, ary mba hisorohana ihany koa zany mba hoe tsisy ny alabato sy ny alatra isan-karazany zany amin'ny resaka fifidianana. Ka manasa tanana antsika zany ao anatin'izay efa niarahana anaiky teo zany fa hoe malagasy samy kamita malagasy no mifandinika no manapa-kevitra amin'ny say atao, rehefa voasoratra anatina lalam-pandrenana na faniry itsika dia miaina ao anatina lalam-pandrenana firenena gatsararay avy, lalam-pandrenana no ajaina zany de efa hoe tsy miverina amin'ny setsona atsika fa tsy misy atao ny fifidianana, ary voasoratra mazava fa amin'ny 9 volana novambra zany no isy zany fifidianana izany, ka de zay zany no dinihana hoe ahoana zany mba isin'ny fifidianana mangarahara, inona ny andraikitsy ny tsirairay avy, inona ny fanatsarana ny asan'ny CENI, ny ACC, ny société civile ao anatin'izay, ary teo moa zany de anisan'ny voakina tao anatin'ny FFKM zany ny faniry dia ny asan'ny ny CENI zany sy ny ACC zay hafahafa ihany fanapa-kevitra ataony zany hitatsika angamba reny fitorena maro isan-karazany zay kikanatao reny de mbola eo foana le hoe voaray fa tsy mitombona fa ny CENI zany de anisan'ny voakina tao anatin'iny atao hoe lohabarendrasy ny rahana tamin'ny FFKM iny, koa dia raiso ny andraikitra ary ny akamaroan'ny olona atao zany dia niara nanaiky zany fa hoe ny fifampidinihana ihany ary ny fiaraha-misalaha zay ihany ny vaholana, ary tsy misy afatsy ny fifidianana ihany no afahana zany io ihany zany ny afahana manova zany izao na fitondrana zao, ary tsy maintsy ny vahoaka no mametraka an'izay, ny vahoaka nge no andre manjaky, ny vahoaka no mametraka ny olona zay tiany ho apetraka zany ao anatin'izay. Eto moa zany de efa mazava aloha zany fa zany ateteza mihitsy zany aloha zany transition zany dia tsy atonga atsika ho aiza zany be da be ny transition teto Madagasikara, fa de zay tsy nahaseza rehetra zao zany de hitady seza daholy de vo ifanidrika andraikitra dia tsisy zavatra mahasoa ny firenena mihitsy zany tao anatin'izay. Ka ampiko zany faniry ny fijeriko an'ireny zany de efa nandraindraiky ny FFKM, ary efa ndraisy ny andraikitra de aloha raisy ny FFKM hatramin'ny farany zany izay fanirany alalana zay teny atao zay zany fa ho atsika vahoaka zany ho an'ny vahoaka de hoe ny fifidianana efa io fa 9 volana novambra io, fa ny zavatra atao zany de hoe le processus za tonga mbola tsara ny amin'ny fifidianana alohany sy mandritrany sy ny aorinana zany ahoana mba isiny ny fifidianana madio sy mangarahara, zay nge letavin'ny vahoaka mba ty isiny ny korotana aleo tsika samy malagasy any nge tsika eto faniry, niza lany eo nge na iza lany eo
de tsika mianakavy ihany ny ato ary aloha tsika tsy hiditra de davitsika hoe de hiditra any amin'ny firenena afrikanina am'zao fotoana zao voakena zao Gabon io kaofaniry resaka an'izay misy ny resaka zao a ireny a ny filompirena zay eo a mieritreritra hoe eo a de misy ny abato tsy nanaiky tsony voaka sy ny miaramila reny ny afarany taizany ny afarany firenena firy zay ny afrikanina to tsisy nanaiky tsony ary io tsy maintsy ho tonga aty amitsika io raha mbola sanatry misiritsiry zany a ny filopirenena am'izao fotoana zao hitatsy angamba efa fandraisano teto faniry a fa kandidana kovaro isan'ny tena matanjaka indrindra anisan'ny tena matanjaka zany a nanao sony efa contre nge amin'ny firotsahany filo am'izao fotoana zao tsy hoe fatahora anazy akory fa tsika de menao anatina lalàna nge efa voasoritra hoe fa za ianao a nangataka an'le naturalisation anao a masavabe anao amin'ny article 42 tokony tsy mahazo milatsaka ntsony ianao ary zao zao a misy ny fiombonana zany kandida anakivaly zay atao hoe tena hoe nisan'ny tena matanjaka zany a am'izao fotoana zao ary atahoran'ny mpitondra mihitsy de teo moa nanao sony voalohanany zany a ny président raha valomanana ny président erajonary kakamampianina ny honorable sy teny i président iajo maro isak karazany no tao ao anatin'zay efa tokony mahatonga asaina zany zay hoe efa contre aminy daholy na ny candidat io na ny société civile io na izy io na iza zany ao anatin'zay hoe manina raha manaza tena am'izay zany ngefa amitena efa folo taona zay no vitanao andre matofolo efa firy ny pression eniny adaona nge fanivina hoe aza milatsaka antsony ianao fa oetin'le mpiaramiasa kely eo akaiky le mahazo ny tsiro le fahefana sy matahotra hoe rehefa tsy eotsony le filo de hoaizany ny afaranay tratra teto daholony zavatra ataonay de misolelaka hoe andre matofoloa milatsafa mbola tiany olona ianao no mahita maminy ianao le mpitondra am'izao fotoana zao zay vitsy fa mba jerevo ny fahasarana ny vahoaka fa tena mijaly nke ny vahoaka zao tena fadiranofany jaka ny voaka zao zany vidim-piainany zany lalan'zany nke jereo ny asa tsy misy asa maritra tsy misy zany hoe asa famokarana zany tsy faniry lavitra be ary io asa famokara tena zava-dehibe io nge no mitondra asa miteraka reny zao nge za rehefa misy ny vokatra ka rehefa tsisy ny vokatra rehefa tsy manodina ny vokatra rehefa tsy miteraka vokatra zany ny olona amidy aorana reny no miteraka devizy tsy afaka mamboly ny olona tsy afaka manao satanana ny olona tsy afaka miasa ny olona noho ny tsy fandripanemana noho ny tsy fisian'ny fitaovana any ambany vohatra oetin'ny tatsamy miasa ina ary ny veloman'ny olona ao anatin'le satria nahoana ny olona tam'izay dia tsy nataon'ny mpitondra lara-pahamehana mihitsy ny asa famokarana zany teto Madagasikara fa tany amin'ny asa tsy miteraka famokarana no natao lasa re amin'ny kianjary ny teleferika inona miteraka asa famokarana ho an'inona amin'ny olona reny ary zay zany nisan'ny tena hoe olana tam'ty fitondrany ty ka am'izao fotoana zao zany de atsika tsy naman'izay membotra faniry efa nanasa ny FFKM itsika koa efa nyvoy tsika zany amin'ny andao asina adevitra hatram'izay ny mpanohatra ny tim anisy nanao an'izay tsy mety tonga ny mpitondra de afaka dititsika manasa tananytsika miaraka amin'ny besimarotsika zany de tsy maintsy ho taterahana ny fifidianana de samy mandray andraikitra daholo zany isika rehetra fa za mbobola amin'ny teny eto rehefa mandray andraikitra nge tsika voaka tsiraray avy alohan'ny fifidianana sy indritra fa mandritry ny fifidianana sy aorinany fifidianana manara-maso an'io tsika mihitsy ny mandray tanana isaky ny fokotany bebe de voty misy atsika tsisy alabato vitan'zany eo na ividy olona firy sy firy eo izy efa tonga asaina ny olona am'izao fotoana zao ka io zany rehefa hoe misy ny fiarameritatsika ny fitanana potsika zany andray andraikitra iary fiditsika de naramaso ny vato zay nalatsakatsika aratra amin'ny farany de tsisy ninona afaka atao zany ao anatin'izay ny tim efa voentana daholy ny base tim am'zany ary eo koa moa ny société civile sy mpiaratra miombonatoka zay mandray andraikitra ao anatin'le izy ka zay zany tena tsipy zay ho an'ny rehetra indrindra fa ho an'ny mpitondra zany am'izao fotoana zao fa de isorana betabe ny FFKM satria tsaro fa ny FFKM foana nge raha nisy crise teto amin'ity fireneny ty no nanelanelana ary nampisy ny vahaolana foana zany ka teto amin'ny tany sy ny firenena na maniolana ara-politika ny FFKM
satria normal misy miteny moa zany any amin'ny mpitondra inona idirany fifikema zany tsy rehefa ray aman-dreny izy de tsy maintsy mandamina ny zanany izy mandrindra izy ary koa mampiavana ny vahoaka ao aminy izy na iza na iza fanery misy trangan-javatra sasala am'izao zany satria ozy afany ty volana septambra ty député Tontsoa zay manomboka ny ainga tamin'ity herinandro ty satria de manomboka maka tambiny any am'le nomena ny tompon'ny moto zay volam-panjakana ihany koa loha reny zany fa ny fanjakana no miseseo tam'ireny de misy nomena misy tsy nomena ho an'lebe ny tanàna zany re moa tsy maintsy hipotra orina kely eo daholo hoe taiza no décharge tam'reto famoahana moto reto iza no nahazo ny tsena n'asa-panjakana tam'ireny fizarana moto reny fa ho an'reo be ny tanàna zany de manomboka maka ny valon'ny moto ny zarainy ny mpitondra fanjakana de irahina zany be ny tanàna manao fanambarana miantso ny firotsahany ngarajoelona any am'ireny distrika samy hafa ireny eto tsika aloha zany ny any atsimonono zany no tena miazakazaka député Tontsoa fa ny any avaratra analanjorofo sofia ho hitatsika eo satria any de tena faritra ny injera ary tratra ny fampanantenana pokaty ary potika ara-pianina mihitsy tam'y lavany reo be ny tanàna nandoalika ave mbola sahanao fanambarana iantso ny firotsahany ngarajoelona sa tsy sa ny tany toliary any koa dia ny chef fokontany no entin'ny solombavam-bahoaka manao fanambarana miaraka aminy zany zay mampiseho ny lokon'akanjo ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao alefako amin'ny namana afaly zay mba ho alefatsika eto zany hoe ampiasaina mafy zany ny chef fokontany zay ninivon'le subdivision administrative ny be ny tanàna zay vosikajy ao anatin'le CTD na hoe fitsinjara pahefana atsika moa iresaka zavatra fa rehefa aveo ny fahitany député Tontsoa am'izao trangan-javatra zao rehefa voaray ny faly moa rehetra zany zao be ny tanàna solombavam-bahoaka misy no mitarika azy zany satria ny binôme an'ity solombavam-bahoaka ray ity moa zany lasa nanohana candidat anankiray niala atao anatin'le vondrona zay IRD ny araka ny fitondram-panjakana de najoro ny fokontany chef fokontany amanjatony de manao akanjo tsy menatra mihitsy akanjo zay misy sary le filoham-pirenena nefa dia manana andraikitra eny anivo ny fokontany io zay vosikajy ao anatin'le subdivision administrative zay tokony mba hametraka ihany le neutralité député Tontsoa zavatra tsara ho resany zao tena tsy fanao mihitsy zany reny hoe ianao olona tompona andraikitra dia tsy misy tsony zany le hoe dépolitisation fa lasa hoe politisation de l'administration zany no misy tsaro fa tompona andraikitra ngereny sefo fokontany reny ao anatin'izay ary voatendry reny ny représentant de l'état zany no nanendry an'ireny ary tsy tokony anao orange zany ianao eo koa zany ny bibentana maro zay beta be koa nge mba miresaka amitsika fa forcena hoe akasara de hoe anoana ny mpitondra de anao akanjo orange de akitra ty Antananarivo zany de manao déclaration satria efa fantatra zany fa hoe anao congrès tefo maika ry zareo TGV zany amy 4-5 septembre izao de ambamboarina de eo am'izay no resahana hoe ilatsaka zany ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao ary zany zay efa ilatsaka ianao nge de zao rehefa latsaka de tsy maintsy midémission nge sao de tsy hain'le filoham-pirenena aloha zany hoe rehefa milatsaka ianao de tsy maintsy miala aloha anao zany de efa miala de efa mitovy an'ny vahoaka aloha izy zay ataonao ry vahoaka rehefa miala izy ho hitatsika indray naovana azy efa tsinitsinina tsony izy olo-tsotra izy rehefa miala eo izy mbola manantena no candidat mbola ny fisarana mbola miandry azy amin'ny ty naturalisation ty sy ny zavatra fa zany ao anatin'izay fa io moa zany de ho hitatsika hoe zany toy any fa mety amitsika foana zay ataonao ry vahoaka malagasy mirotsy izy maty ray be memitra izy maty rempingy am'zao tsy tantsony zay atao anatin'izay miasa saina fa ny atsika zany ry vahoaka de andrariny sy ninitsiny any zavatra tataka reny zany reny fanerena ny be ny tanàna sy ny sefo fokontany reny de tsy mety reny misy koa zany mena ny vola misy mandefa SMS tsika misy miantsika itsika
hoe zay sandaina an'izao de tsy maintsy manao an'izao fa tsy ampifonay koa zany le izy de ampiakarina aty zany le izy de zany hoe tena atao mianjaka mihitsy zany le administration politicienne daholo io nanenevon'ny direction régionale maro isan-karazany ary tsy voaja mihitsy zany zay fanely hoe service déconcentré am'tya fanjakana ty fa de politicienne le izy rehefa manjovotsinge andro vitsivitsy nkikeo asisy de atao daholo zany zay mety rehetrarehetra zay hoe image sary ase hoe mbola misy olom-boafidy atsy manoana normal aloha ny olo iamboatendry raha misy anoana azy satria izy nanendry an'ireny fa tatodio rehefa mametra-pialana eo anao de be tabe am'izay ny olom-boafidy zay voafidy tamin'ny anaranao ny anaran'le orange zany faniry sy ny olom-boatendry itsipaka mbavafo azy de jereva nge zao faniry mbola tsy miara kory izy efa firy sady ny olom-boafidy nametra-pialana ambony efa te hisitaka marobe efa te hisitaka marobe de ho hitantsika mbola miandry lera mbola efa hitantsika amin'ny lera vo mametra-pialana eo io de jereva am'izay ny olona mpanao politika gazy nge fantatra fa tsy miaraka amy sovaly maty zany fa ny voaka ny malala ny tena hoe vary sy ny tsiparifary ory vaoaka nareo ny malala hoe izany nampandroso an'ity firereny ty taizinareo no niatana tamin'ny fitondrana izy ary izany tena hoe nangejanareo tamin'ny fitondrana izany tena hoe mafy ny fiainana fantatry ny vaoaka nke zany fa am'izao fotoana zao ny mpanohatra efa mindrahina ny olona efa be da be no tonga saina fa ny ao anatiny ary tena lety zakany mihitsy no mitsipaka ambavafo azy jereo sao député Brunel nisy IRD TGV tena mafanafo ohatry reny ve aiza izy zao efa ny ala randre matao Jean Jacques Rabenrina ry Jaosera député Analalava ry Amady Amady IRD daholo nge zany firy ry député Idy Alsan zany tena hoe orange tena aiza mitsipaka ka daholo de maro de ho hitatsika nge hoa de ho hitatsika eo vao mahetra piarana izy de hoe mianja izy rery sany eo sy olona anakifolo sisa angamba raha isy miaraka amin'io ka ozy hoe hoeto ampisainana ihany an'ireo matofoloha ny vaoaka inoana fa ny mpiara-miasa aminao dia tsy satra raha manome hoditra akondronao ianao koa tsy mijery ny tena zava-misy hoe atraiza ny fitiavan'ny olona anao ao anatin'izay zany hoe tokony isy any zany le fanajantena zany ao anatin'izay jejereo sao faniry efa andro vitsivitsy isany no isynyty fitondrana sy ny filoha zao anao mbola manendry olona ihany asany efa voninao le conseil de ministre tamin'ny afaka malindry faly mba ialefa kely nge ao anatin'le izy ary misy zavatra tena mampimebe lalina atao amin'ny conseil des ministres ka rehefa voniny zay faly de mba alefatsika efa misy zavatra ho asitsika sy faniry remarque kely zany am'izay io tatitra zany somary ministère ny fitsarana somary accéléré kely ministère ny fanjaliana ny tany reo zao de zavatra mampime daholo de alefatsika efa misy zavatra tena ministère alefasa ihany kely sisa etsitsika eto ministère ny io io serasera sy ny kolotsaina io faniry nakataovy filakevitry ny ministra ny ampiasana ny teti-bola pipa tafiditra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 2023 mitetana 10,197,028 ariary mba amitana sy ampandehanana ireo fotodrafitrasa tafiditra ao anatin'ny fandarana asan'ny kolotsaina sy ny fandarana fampandrosoana ireo fotodrafitrasa ny onjam-peo sy ny televizion ministère efa maika mandrovitsy 10 miliarda ariary avoaka nivon'ny pipa zany ao anatin nefa tsy jerevika zavatra nataony tena niny kamena be 5 miliara taiza le izy nanjavona nge zara fa nisy zavatra natsakana ke de nirotany de ny tany ndray no kamena tsiny hoe tsy nisy etude-na sol onta ao anatin'le izy ko nareo nge manao an'iny de jereo nge le izy de ahoana zany anio de ampiasa vola be zany le ministera nefa vo manao de pipa zany de misy ndray ny commission maro isy isan-karazana zany zay azo
ao anatin'ireny zavaty koa nge faniry aorianan'le teo nomination fa le de eo am'le ambon'le nomination hoe anavatra sainam-pirenena ty aiza le hoe aty tsy any amin'ny an'le zafady Anavatra izy. indrindra am'le ministera mivoly iny io izy io nakataovy filakevitry ministra ny andraisan'ny fanjakana tanana ny etra sy ny abatseranana amin'ny fanafarana avy any ivelany ireo sainam-pirenena 9 baoritra izay ny ilaina ao anatin'ny fanatanterahana ny lalao-nosy eto Madagasikara anao hoe efo tapitra le lalao-nosy ny lalao nosy amin'ny lahady io am'lady zao nao vao anafatra sainam-pirenena 9 baoritra any ivelany ngaty tsy vitan'ny olona mahay be da be nge mpanao asa tanana eto e fa tena hoe tsy omena ny lanja mihitsy ny mpanao asa tanana malagasy mety efaolo izy fa nomena n'le fanafanana n'le tena mampanay le abatseranana zany ny tiana tongavana tamin'ity 9 baoritra gaga iantsika hoe tena zany ve de zany ve de tsy ho vitan'ny eto Zay an-tanàna hoa. fa vola avoaka am' tsisy dikany tena mampana sady ho vita amin'ny lahady le jeu des îles aisa le fomba fiasantsika ary tena mampime tena mampime daholo nge le any am'le conseil de ministre hoe efa 5 taona ve ny tatana efa 10 taona mbola tsy hay any zany a no mandrindra sy mandamina zany hoe inona ny tokony avoaka anatana conseil de ministre sy mijery ny fotoana tokony amoahana ny vola sy andaminana ny raharam-panjakana vo za hoe aizinareo ny anatra e afafa ny manamboatra fanjaitra ny tsy hain'ny malagasy angamba fa manjaitra kosa tompoko mba hain'ny malagasy mba hain'ny malagasy ny manjaitra e Tena. de raha sainam-pirenena zany mba hain'ny malagasy eto misy styliste firy député tena so de anavatra ianao alabe nina lakamisy rovina vo tonga eto da hoe tapitra zany jeu des îles vo tonga le izy de nefa le vola efa mivoaka de am' vola efa tsisy mivoaka tsy mystika le izy le marché tsy fantatra hoe iza nazo an'le marché nanafatra an'le izy avy any tsy voasoratra de zany hoe de tsy fonao an'ny malagasy malagasy firifiry zany teto mena ny vahiny daholo zany le izy fa le gasy zany tsy mena lanja mihitsy zany a ny mpanao asa tanana gasy neo misy gasy mahay eto de jere fo nge misy le conseil de ministre zafady mbola ho avy any le nomination le flou efa tsy otsony de mba le fasindrandrinake fa le zafady le nomination e chef district maromaro no ndresahana tao eo am'le fanendrena mpiasa mpanjakana gouvernement zao vao anendry tale kabinetra civile ny prime ministre ony tena hoe ay zany le fomba fiasa de ao ambany nge azafady ministère ny atitany lehibe ny district sonera-ny vongo atahorana zany reny zany ny nonova any amorombe any am' rasomotra misy ty sonerany vongo ty misy mpitarika atahorana any de miasa mafy mikototra atsika morombe tsiombe misy an'le solobavavoaka latsaky iny iaho akora misoloana ny chef district satria le député tao nanoana ary amin'ny ngia siteny de jerenge nanendraingana gouverneur faritra savana zao venao voanendry anao asa politika anizy zany anao asa politika zany hoy za hoe aiza ry izy zany de eo am'le ministère ny fampianarana ambony hoe zao vao anendry le professeur sy professeur titulaire le anarany olona tsy ao aiza tena hoy za hoe afahafa ao anatin'zay zao zany anao vao anendry ministre ny asa vavety ministère ny tontolo iainana zao vao anendry ny taleparitra maro isan-karazany ny tsenanke evoravy zay ve anao vao anendry de aninona fotsiny zany reny olo reny ny tena tenena zany feany a ao anatin'izay faniry a dia efa mifarana lile mandah mbola tsy mahay ny asany any le fitondra mpanjakana dia tsy mahagaga raha mandeha am'tsy tokony izy ny firenetsika namantra so fahadironotra zao le firenetsika tsisy miangana tena hoe lasa daholo ny arena kikebony tantsika any aposiny ny petondra fa tsy mba misy mihitsy zany a tsy mba nigioka zany mamy ny tsirony ty hoe fiainana sy ny tsirony zany arenany raha malagasy zay petabe zay a ny vahoaka malagasy a ary zay ny mahonena atsika zany am'zao fotoana zao hoe aloha vadika mipetsy aloha tsika ijery ny taranakitsika ijery ny firenetsika inona moa zany tokony anavatsika ny petsy de ny fifidianana ihany mba afahatsika mametraka ny olona zay tokony tantana ny firenena mba hijery masoan'ny vahoaka mba higiokan'zany hoe mamy sy ny tsiro ny fiainana zany raha malagasy
mba hiatanany keka malagasy tsy vaky volo ao anatin'ny fandripalemana ary ao anatin'ny fahazavana sy ao anatin'ny fiainana feno fampandrosoana. Ity misy orona tsara anankiray indray koa alefatsika député Totsoa alohan'ny hidirantsika ny amin'ny tsotra foy sady mazava TFM atsika am'ty satria anareo miomana ny amin'ny fandraisana antsoratra dia déconcentration na ny fanaparia-pahefana, misy ny décentralisation fitsinjaram-pahefana de misy ny déconcentration zany a na fanaparia-pahefana. Satria tsika tamin'ny elo ny resaka décentralisation de androany zay tsika hiresaka déconcentration zany fa mialohan'izay nisy fanambarana natao solombavimbako iray tany Toliara-tany nanambara izy fa ho candidat filoham-pirenena. Iny moa tsy problème antsika zany fa anjarany zany sy safidiny zany fa teo am'ty fanehon-keviny anankiray ity mba hoentitsika ato anatin'ity fandarana ity de hitondrantsika fanazavana kely ihany sy fandalinana ihany ny amina fandrenesantsika resaka tahatahaky izao de alefa mifaly izy dia hiresaka am'izay ndray député Totsoa Andriamampandry. Isiteny randriana solony aiko dia tsy hanao valifaty politika aho tsy nitondra soa ho an'ity firenena ity ny adin'izy mianaka ka ijoroko izany tompolasy tompoko vavy fa raha ho tonga filoham-pirenena ny tenako adidiko lehibe ny ampifandray tanana an'izy roa mianaka tsy izay zany fa président Marc Ravalomanana sy président Anzy Rajoelina. Mety gaga nareo maninona zay mandeha fandreny satria zay moa zany tsy de tena miditra amin'ny lakozian'ny hafa amina zavatra ohatran'ireny fa tsy maintsy resahana ihany le izy satria mahavoatonona ny anarana ny candidat Marc Ravalomanana le izy de hitondrany député Totsoa ny tenako raha teo koa hitondra fanazavana kely ny amin'ny fomba fijery tahatahaky ireny zany ny aminy hoe ny anao atrehana fahaza miasa saina ny an'ny hafa fa raha resaka tahatahaky izany fantatra ny zahatra nitranga teto amin'ny firenena tato fa mba anisany tompona ndraikitra ihany zany le ny olo ireny satria niaraka ny safidy an'lay olona nyteneny teo tamin'ny taona 20 sy 20 fa zao rehefa ho candidat le ramose am'izao fotoana zao le rangahy am'izao fotoana zao dia lasa anaovana fitaovana politika ao anatina langazy politika ny zava-misy eo amina filoham-pirenena teo aloha zany député Totsoa. Le olona niteny teo moa zany dia tsy lavitra ange fa mitovy fa tsy sahala amin'ny filoha am'izao fotoana zao satria niaraka tao nikery zareo efa ty amin'ny farany venao raha niala nena ny zaonao vao niala zany tanzay fa niaraka totao foana zany de zay vao mitondra fanankianana le fitondrana zay indrindra nge zany tsy mpanohatra zany zay matetika mavoan'ny mpanao ika politika gasy nge zay tsy fanana etika politika zay mivaova rehefa hita fa rendrika ny sambo zay vao miala daholo zany tao anatin'le izy fa nanina niteny voalohany dia nijoro zany hoe tsy mety ty manany kikamaizany ako aho fa de tany de baloana ao dia nametram-pialana tao anatin'le izy fa amin'ny resaka politika kosa aloha dia mety amintsika mpanohatra indrindra fa mety amin'ny team zany le misarakaratra nke zao ny candidat ny fitondrana am'izao fotoana zao raha mbola ilatsaka zany ny filoha na mbola ekena ny fitsarana zany filatsahana zany fa ny sarababe mibaoka moa zany sy ny ataoko politika sy ny sosotevela tsy misy mamanaiky an'izay ntsony sy ny mpiaratra miombonandaka ny latsaha fa mizana nge mivatony andre mato cité zao anao inona ko vatony atitezavia nge no ikamakany iazo andre nanariveny nge tao anatin'ny tao daholo mizana nge vatony am'izao ary mety ampanao mety Brunel koa mbola ilatsaka koa honorable de vatony izy menakavy ao zany ny zarakaratra ao anatin'mato masikola malisy olombavamboka zay mifanakaiky amin'ny fitondrana ihany koa mety amin'ny team zany mety base team ihany ary akoatrany team efa be da be tonga sena ny olona hoe tsisy tondra izy zay mifidy am'izao fitondrana zao makaty amintsika ary io nge raha tena mandio premier tour te vita tsy resaka mazava ny lalana risy deuxième tour misy ekara be mihitsy zany ao anatin'izay ka hoy za hoe mety io aloha samy latsaka izy de zareo ihany no mifanipaka sy mifanaratsy ao anatin'izay fa ty le anankiray ty kosa hoe ijoro
ho ampanirena tsy anjaranao kosa kakam'zay mialatsiana honorable zany a ao anatin'izay efa tao anao a manana tsy fanaratsy tsiketo a manana ny antezay tao any daholy a ny olona tsy karaha ray avy zany a tao anatin'izay a fa ndray aman-dreny tokony hoe aniranirana ao a de fa napetraka ndray aman-dreny ara-panahy ny FFKM ary akoatra ny FFKM dia manana koa itsika ray aman-dreny tena hoe ara-pitondrana tokony anao an'izay zany raha hainao ve mampiavana inge tokony nareo saminareo aloha no miavany fa nareo ao anatiny ary a mifampitakala mifamely mifanenjika de atao ahoana moa no inona hoe ny tsy mitovy hevitra vitanao no aniranirana sy apray azy nareo saminareo ary jereo fa mizarakaratra ry milatsaka ry mamely nyatsy ny ministra mamely solom-bahoaka mamely ministra ny gouverneur mamely solom-bahoaka ny député mitifitra filoham-pirenena nefa saminareo ihany mifamelakarina ny premier ministre mamely ny député mitifitra premier ministre nareo samy solom-bahoaka tao ihany milatsaka mitifitra an'le filohana nefa samy tao ihany ka amiko ambany a manana ny ray aman-drenitsika hiampampiavana de tsy misy avatsy ny ray aman-dreny ara-panahy zay zany no tena hoe voalohany indrindra ao anatin'izay mila olona manam-pahendrena nge zany aniranelana zany mila olona manany maizy azy zany a teo amin'ny fitondrana ary mila olona zany a tena hoe modely na miteny io na tamin'ny asa zay nataonao io a na eny anivon'ny fiarahamonina zay nisy anao ka amiko zany a samy mananeviny ny olona tsy fanomezantsiny zany ao anatin'izay a fa ny tiana horesahana fotsiny zany a hoe rehefa mpanao politika ianao a de tokony mitazona foana zany hoe manana ny etika politika zay tokony ho fidèle ianao am'le antoko zay nisy anao zany za hoe zao faniry solom-bavam-bahoaka tima ao anatina baropo politika ny tima ny filora valomanana no nametraka teo ny vahoaka malagasy no nametraka ato ary ny tima no isan'ny natoto zao a ka ninona ve omena na vola amin'ny boritra ary io namena jet privé firy ary a de za hoe de voovanao tsy ho tima matsony na ninona tokony anana an'izay zany ny mpanao politika hoe rehefa ity nandresy lahatra rehefa le antoko ty rehefa na le vinan'le antoko na le projet de société an'le antoko na resy lahatra na le foto-kevitry le tokony na resy lahatra na le charisme sy le capacité de leadership le mpamorona le toko nandresy lahatra dia iny mitoanako sy olona raiko eto amin'ny fiainana zany ny fanaovana politika zany fa tsy hoe androany anao anatin'ny atoko ty de avoanao mivadika indray anao fa nazo kely zao mena sezakely zao efa hitanao fa tsy olantsony ty na tsy amokatra tsony de ivadianao ndray le toko zay misy anao zay olona zay nametraka anao atao lalo malotika zany am resaka politika jereviny ny any ivelany ny any États-Unis républicaine sy ny démocrate rehefa républicaine ianao de républicaine hatramin'ny farany na resy iny na maresy rehefa démocrate ianao de démocrate foana de zareo fa mandehabe ny démocratie zany any aminy ka zay zany anatra sy lesina nomeko ampanao hita politika gasy ianao rehefa mivadibadika atsy ianao a ny voaka no misy tsara anao ary tadio ny voaka no andray manjaka ny voaka malala hoe iza no tokapo iza no mitsinjo ny vahoaka ary iza no mijoro amin'ny foto-keviny hatramin'ny farany ary fantatra ny voaka ny vary sy ny tsipoarifary ao anatin'izay zay ngamba no afatra iny mbola azotsika resahana amin'ny fotoana rehetra zany fa mba teteny fontsika hoe rehefa manana programme de mba miprograme anareo resahana fa tsy hoe mba teanao clin d'œil amin'ny électorat ny hafa na teanararoatra ny situation am'izao fotoana zao dia tataka zany langage politika efa nisy nijoro foana teo hoe ary tsy misy mieritreritra ny hanao valifaty politika fa zay le izy hoe ho amin'ny fomba fanaovana politika de atao daholo zay fomba rehetra hisariana mpifidy
everiko fa ary everitsika zany fa sady tsy fahaizana politika ny hoe lasa aloha ihany raha ohatra ka hoe tianararoatra ny situation am'izao fotoana zao a mba hoentina zany a anababona ny olona miaraka aminao fa io mo mbola voanomboka tsika zao hoe nkorosakapisily voanomboka tsika zao fa ny aina romanteza eny ary ianam-pikikana zay ava faniry farany ho an'ny mpanao ika politika sy mivahoaka ika malagasy a rehefa resaka politika no resahana dia tsarovy fa ny hevitra miady iafatsy ny olona fa ny mpanao politika gasy matetika indrindra zany a fa misy apahana olona zao anatin'ny atoko a rehefa tsy mitovy hevitra ara-politika na couleur politika de mifanendrika mifandrafo zany ary misimisy a tsy mifampiteny ao anatin'izay tsy politika zany fa ny hevitra miady fa ny olona dia mifanaja miresaka tsara ary tokony tsy ahitana olona misy ara-piaramonina zany a zany fahasamihafana am'resaka ka politika zay zany ary zay ny tokony ananany mpanao politika gasy a sy ny vahoaka ao anatina firenena anankiray ya hiditra amin'ny TFM am'izay tsika député Totso Andriamampandry a de ny teny tsotra foy sady mazava efa nangataka ianareo a ny ahafahana zany mba miteny satria nisy nandefa message hoe fa maninona kosa de atao 10 minitra fa professeur nge mba tsara ihany mba miresaka lavalava ka zay ma TFM azy tsotra foy sady mazava nataotsika TLM mandray ty raha ohatra ka tsotra lava sady mazava fa aloha TFM ihany le olona 10 minitra ny stade io 10 minitra ny Totso Andriamampandry de aloha ataotsika 10 minitra zay député Totso de concentration zany na hoe fanapahaream-pahefana mazava ho azy misy zany ny concentration rehefa misy ny déconcentration zay ngamba no entin'ny député Totso amitsika de miomana amin'ny taratasy sy penina ndray zany tsika hanoratra ny zava-boalaza amin'ny professeur Totso Andriamampandry ia mi am'le TLM manao teo zany ary maro zay fa le TFM moa nanaovantsika sanao hoe teny fosy mazava ray minitra ka hatramin'ny 10 minitra farafabetsana zany le izy de ary zay TFM azy le hoe le zava-dehibe zany a le no resahana fa foy hoe fa manandanja le izy ao anatin'izay nyresantsika tamin'iny moa zany de hoe décentralisation fitsinjaram-pahefana de andreo moa zany a de atao hoe déconcentration na fanapahaream-pahefana ao anatina firenena na état unitaire zany a dia misy andreo mode atao hoe mode d'organisation ndreo zany na ny décentralisation dia misy koa natao hoe déconcentration na fanapahaream-pahefana ina moa ty fanapahaream-pahefana ty zany raha fitinina de hoe ny fanapahaream-pahefana zany a dia mba tsy eo am-pouvoir central rery a ny fahefana zany a dia ohatra hoe eto amin'ny renivohitra de eto Antananarivo fa alefa zany a misy solotena mpanjakana any anivon'ny faritra sy ny distrika zany hoe misy représentant ny fanjakana zany a solotena mpanjakana zany any zay omena ny fahefana zay mandrindrana ny sy mandamina manana ny fahefana ny atao hoe autorité administrative izy zany a no manao an'izay ohatra hoe ny préfet ohatra de ao anatin'izay a service de déconcentré zany a eo ihany koa zao ny chef district reny zany a mandrindra ny administration amin'ny akapobe zany a ao anatin'ireny faritra sy ny district reny eo ihany koa zany a dia misy zany délégation de pouvoir zany hoe fahefana zany omena raha ohatra hoe anivona ministère anankiray zao dia misy le ny atao hoe direction régionale na tale ny faritra zany a dia misy ihany ohatra ministère tsirairay zany zao a de manana an'izay taleparitra direction régionale zay a zay manao ny administration sy mandrindra zany a ny zavarehetra zay tokony atao a any amin'ny faritra rehetra sy ny distrika maro samihafa ireny dia reny zany a ny olona ao anatin'izay hoe fanapahaream-pahefana anivon'ny faritra sy ny distrika de olom-boatendry ary mpiasa mpanjakana zany a no tendrena ao anatin'ireny de apetraka ho any zany le olona hitondra zany a dia zareo zany manao ny politika publika eny anivony zay faritra na distrika zay misy azy zay izy zany a no mijery mandrindra manara-maso manao contrôle
de légalité zany ao anatin'izay rehefa resantsika tamin'ny hery ny décentralisation zany na fitsina raha kapahefana ohatra efa name ohatsika hoe ny région ny commune ny région moa zany de tokony olom-boafidy zany no atao ao anatin'izay ka ny etin'ivony commune ohatra raha manao ny teti-bola maro isan-karazany izy dia tsy maintsy misy ny fanaramaso ataon'izay service déconcentré zay zany hoe ny district zany ny maramaso ny contrôle de légalité amin'ny vola miditra sy ny voaka zay ataon'ny commune na de manana autonomie aza ny commune izy zany no atao hoe pouvoir exécutif dia manateraka zay tiana atao izy le ao anatin'le décentralisation ny commune fa tsy maintsy misy zay contrôle de légalité zany hoe fanaramaso ataon'ny service déconcentré zay zany hoe samy manana asany zany reo fa mifameno zany faniry ao anatina firenena anankiray ka Madagasikara zany zao ohatra dia firenena tokana état unitaire izy état unitaire décentralisé et déconcentré ohatra kaiky zany io ny zavatra iainantsika zao fa matetika zany ravitra zay apetratsika dia tsy iainantsika le zavatra zay fandehana procédure fa tokony isy fanatsarana zany zay ary tokony samy manana ny asana zay de mifamena zany reo asa anankiroa reo ary le olona le ao anatiny koa de tokony samy anao ny asany fa misy zany io raha tsy manao ny asany akory na mijabaka any amin'ny tsy tokony asany satria tsy voafehana zany zay asan'ny service déconcentré sy ny service décentralisé zay zany raha fitinana zany ny atao hoe fanaparea kapahefana dia zay fanomezana ny fahefana zany inenevon'ny faritra sy ny distrika maro isan-karazany reny zany hoe misy représentant ny fanjakana zany apetraka eny de izy reny no manaramaso mandrindra ny administration ary manao ny politique publique inenevon'ny faritra maro sy ny distrika eto amin'ny tany sy ny firenena mino aho fa nahita soratantsika satria 10:33 nanomboka ny TNT-FM ny député Todsoa 10:39 izy zany nomeny gâteau ray minitra zany tsika mahay mikoty tsara mihitsy tsika eto satria 3+6 inona moa le zao ny fomba fanaovana azy atao-ndoha le telo de ny enina tia tanana après 3 ozy izy le zanako zay 4 5 6 7 8 9 j'écris 9 ohatran'izany fanaovana azy raha ohatra ka tsy te very am'le kajakandrana zany de zay angamba député Todsoa satria ataontsika kivazivazy kely ihany fa mahafinaritra ny programme député Todsoa fantatra fa marobe ny miantso anao député Todsoa ahoana ny KMMR député Todsoa ahoana ny fandaminana ny fiaonana samihafa etsy seroa mino aho fa député Todsoa de efa vonina tanteraka am'izany rehetrarehetra izany ny fandaminana ny farany herinandro ihany ko zany satria vitiny ny la grande finale efa misy ihany ko ny pikabary sy ny rehetrarehetra miandry ao ambo-manarinao zany de efa metrapetraka ny fandaram-potoana samihafa angamba sady irary farany herinandro tsika député ia dia mirary soa atsika rehetra zany naritra izay famelabelara-kevitra izay mbola ho avy io moa zany Rina sy député Rastany zay député anisan'ny havanana amin'ny resaka famokarana sy ny resaka fambolena zany ary téléphérique sy ny téléphérique taleta mihitsy io sy ny resaka bâtiment sy ny resaka bâtiment io tena taletany io ary resaka lalana ihany ko amin'ny resaka lalana vary antany ety ny tiana tenena zany dia tena olona manana tena hoe manana ny spécialité maro isan-karazana zany polyvalent mitovy nisy olombavomboaka tiana ao anatin'izay ao anatin'izay ny député Rastany zay manaraka eo zany zay tena hoe ititeny amintsika izy am'izay resaka famokarana sy ny lalana sy ny téléphérique maro isan-karazana zay angadiny io ary dia mirary soa atsika rehetra mirary farany herinandro sambatra ho atsika ary mitona-bavaka atsika hatrany ho an'ny fiainan'ny ankonatsika tsiraray avy ary ho an'ny fiainatsika vahoaka malagasy dia misotra indrindra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy eny ary de mentsika lalany député Todsoa tena andefa n'ity sary ity tsika androany
io manakely ny tenako sy député Rastany eo ambadika eo rina efa vonona fa misy an'ity sary ity alefatsika rina satria mivoatra ny vaovao any Gabon tena mivoatra mihitsy ny vaovao any Gabon de tsy aritsika mihitsy tsy andefa n'ity sary ity satria tsika mizara ny vaovao zany amin'ny sehatra vaovao amin'ny sehatra isam-pinena ho an'ny eto Madagasikara fa mbola nahita irika moa anatin'le résidence surveillée zany na hoe ambenana amin'ny trano manokana i Ali Bongo zay filoham-pirenena gabonais zany de mbola nahita irika kely izy nahita vidéo de tao izy le modikaka hoe nisy ny sambotra ny samborony reto olona reto zay tsy fantatry hoe ahoana modikisa zany le mody mitapy le misy misambotra fa tsy fantatry hoe ahoana fa dia nosamborona hatramin'ny vady amanjanako zay misy le izy satria izy moa le somary miraikitra le feoany zany de miantso anareo namana sy ny sisa mba hetsika sy mba hiteny trine izy ndray zany nipetraka amin'ny toerany victime rehefa avoky be rehefa avy tena hoe manana rena tsy hitanono fa avy ndresantsika eto inge fa 5,6 milliards de dollars ny volany ary amin'ny vola français fa tsy voakoty le izy tsy voakoty le vola beany de hitondra profo amintsikitsika amitsika izahay marina kokoa miala tsy indrindra am'le fomba fiteny hoe amintsikitsika hitondra profo amitsika izahay entina ilazana hoe tsy mahavitra tompoko i vola be anao io ary marina ny tenin'ny Bakoma anatin'le hirany tononkirany Bakoma zany hoe tsy mitondra anao amin'ny mausolée le vola be ary tsy mazaka ianao na de ray gramara rehefa tonga ny fotoana andehananao fa amin'ny fotoana ihany koa am'le ivoaka ny lavakombarika ianao fa tsy misaoty amin'ny varavarakely de tataka izao mahazo any Ali Bongo zao fa vola be tsy toko tsy firoana ary misy ohatra ray am'izany ty chef cabinet ny zanaky Ali Bongo zanaky Ali Bongo manana chef cabinet de tratra tao an-tranon'ny otary io zany io rangahy io ny vola be amboritra sy amina vata samy hafa hatramina dollara ny euro ny franc CFA bobaka be amina milliard de milliard ny vola tao de ho alefatsika le izy ka mampiomana sady mahita ihany zany tsika ny amina hoe zao le filinina nisy ary de tena faly zany ny olona tsy hoe le fanonganam-panjakana ny nahafaly fa zao ahoana ny nanapahany olona de iny fa ny teny moa zany androany i Albert Rondoza le candidat le mifaninana tamin'ny Ali Bongo hoe tena misaotra miaramila nakandraikitra fa coup d'état électoral ny saika nataony Ali Bongo mariny zany fa zao ary saika nisy zava-doza tsy fakahitana tao Gabon indrindra Libreville efa niomana zany ny ekipa ny alternance 2023 mpanohatra zany zay hoe nandresy fa resy ny filoham-pirenasa fa ninina nokosehana navadika ilay voaka-pifidianana ka zao asaina zany tsika jerevo ity oronan-tsary ity mampiseho ny fananany ty Ali Bongo ty vola tsy tiako tsy firoana sy natratrarana an'ireo vola be de anjarantsika mandinika tsy mahavitra ho ny fanananao vola be eraky ny trano ny fanananao miaramila satria miaramila teo akaikiny lehibe ny garde républicaine nge no nanakisaka azy ny sambotra andreo zanany retrarehetra eo ny fianakaviany ny ministre ny chef cabinet ny olona akaiky an'ny Ali Bongo de tsy iza fa ny olona tao amin'ny lapa avokoa ary ireo miaramila mibaikony vao tamin'ny sabotsy sy lahady nanao couvre-feu fa nilatsinainy vao mangiran-dratsy reo bande reo ihany no nivadika tamin'ny nakandraikitra tsy mahavitra koa ny administration nandritry ny empolo taona mahery napetra ny tany amin'izany toerany zany do rahantsika ary vetivety faly. Déjà 24 heures, la situation au Gabon prend une tournure encore plus saisissante avec la découverte de faits insolites à la suite du coup de force ayant renversé le président Ali Bongo et mettant fin de la dynastie des Bongo. Dans les heures qui ont suivi le putsch, des valises et des sacs remplis de liasses de billets en francs CFA, dollars et euros ont été retrouvés chez Yann Ngoulou. Toutefois, la véritable identité de Yann Ngoulou est loin d'être ce qu'elle semble être de prime abord. Il s'agit en réalité du chef de cabinet de Noureddine Bongo, fils aîné du président déchu, Ali Bongo. Questionné sur l'origine de sa fortune,
lors du débat présidentiel en 2016 par le journaliste Alain Foka. Ali Bongo répondait ceci. Non. Monsieur le Président, vous parlez de fortune. On ne peut pas dire que vous n'en ayez pas non plus. Mais moi, j'ai jamais dit que je n'en avais pas, monsieur Foka. Où est-ce que vous avez gagné autant d'argent? Non seulement je n'ai jamais prétendu que j'étais pauvre, j'ai dit que j'étais très confortable, et en plus, c'est pour ça d'abord que j'ai décidé de même partager mon héritage avec la jeunesse gabonaise. Mais où est-ce que vous avez gagné cet argent? En faisant quoi? Mais moi, je n'ai pas toujours été aux affaires. J'ai gagné honnêtement ma vie. En faisant quoi? Ma femme a honnêtement gagné sa vie. Voilà. Comment un fils de président gagne honnêtement sa vie? Mais un fils de président ne peut pas faire des affaires. Un fils ne peut pas ne pas avoir d'activité. C'est interdit. Par quelle loi? Monsieur Ping aussi a fait des affaires. Rien ne non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais vous avez l'air de continuer les affaires de M. Ping lui-même, parce que chaque fois vous dites c'est pas la même chose. Non, mais pourquoi lui n'aurait pas gagné de l'argent proprement en faisant des affaires? D'abord, il y a certains dossiers dans lesquels nous retrouvons les traces de monsieur Ping et ses fils. Vous avez également des dossiers, vous aussi. Lesquels? On a parlé à un moment donné des fameux biens mal acquis. Mais les biens mal acquis ne me concernent pas, monsieur. Ça concerne votre père, donc vous avez hérité. Vous avez vu mon nom là-dedans? Alors, en plus, sur cette question des biens mal acquis, parlons-en. Ça fait 8 ans. Pour certains, c'est une dynastie, pour d'autres, un clan. Une filiation qui a permis à la famille Bongo d'acquérir et d'hériter depuis des décennies de nombreux biens d'exception. Les enquêtes ouvertes en France dès la fin des années 2000 révéleront plusieurs scandales financiers, parmi lesquels l'affaire des biens mal acquis. À partir de 2008, les juges français estiment que ces biens ont été financés par de l'argent public détourné au Gabon depuis des décennies. Depuis que le fondateur de la dynastie, Omar Bongo père, a été élu président du Gabon en 1967. Parmi la longue liste dressée par les juges d'instruction, des voitures et des montres de luxe, et près d'une vingtaine de propriétés immobilières d'exception, hôtels particuliers et somptueux appartements acquis à Paris et villas sur la Côte d'Azur notamment. Impossible d'estimer la valeur totale de ces biens, certaines propriétés ont été acquises dans les années 70, depuis la hausse du foncier parisien a fait exploser les prix. Si le nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, n'est pas cité dans l'affaire dite des biens mal acquis, il n'est pas au-dessus de tout soupçon d'enrichissement personnel. Selon l'organisation américaine anticorruption OCCRP, il aurait acheté en espèces entre 2015 et 2018 3 propriétés aux États-Unis pour un montant supérieur à $1 million. Nizahantsika nalefa kely iny alatso kely azafady. Nizahantsika nalefy ny horonan-tsary iny Rina ho antsika nanaraka tamin'ny radio zany de horonan-tsary minitra vitsy iny mirakitra ny amin'ny hoe avy aiza reo fananana ananany famille Bongo. Rehefa miresaka Bongo moa zany famille zany de hoe Omar Bongo rainy sy Ali Bongo zanany. Omar Bongo sy Ali Bongo tsy de mifankahazo teo amin'ny fiainana. Hafa mihitsy ny filinan'izy mianaka fa noho ny zava-misy moa zany de nandimby azy ara-politika noho le fananam-be zany i Ali Bongo. Fa hitantsika teo zany tamin'ny parti voalohany de hoe voasambotra le chef de cabinet ny zanaky Ali Bongo Lamatou. Le chef de cabinet an'le Lamatou zany voasambotra fa efa voasambotra koa le Lamatoany de bitabe way raha ny chef d'inculpation zany nany hoe loha-piampangana zay nambarany CTRI zany na le mpitarika ny teteza mita reo miaramila reo tsy latsaky ny folo ny loha-piampangana zany fa ao anatin'izany aloha ngeza be de hoe haute trahison zany fa nodikodonam-bola mpanjakana ny resaka corruption zavatra maro be mihitsy. Manan-karena amin'ny pétrole sy uranium le Gabon fa mahantra le vahoaka ao aminy. Ny anazy ara pétrole sy uranium fa ny atsika zay tolonina rehetra etotsika eto Madagasikara daholo ny ahitana an'izany. Matiera première eto ambonin'ny tany de eto Madagasikara no ahitana azy. Ary ho sopotra zao tontolo zao Madagasikara satria mbola ao ny akamarony fa zao tsy migoaka amin'izany le malagasy. Tsy miaina an'izany le Madagasikara amin'ny tokony hahatsara n'le fiainan'ilay malagasy ao aminy fa mahantra velona. Velona mitsipozipozy so zany na le malagasy am'izao tsika amin'ny teny zao tsy mahavita mampiditra mpianatra ray mpianakaviana aza mangalatra kaye ny eto Madagasikara.
de nalefatsika reny orona tsara reny ohatran'ireny ny fiafaran'ny olona mihevitra azy fa mahabaiko satria ny tena toetra qualité na toetra nananany Ali Bongo de bandy baroudeur, bandy enjana, tsy mitsitsy aminao zany, tsy misomasoma aminao zany fa rehefa manahirina azy ianao de likideny. Mahay mampiasa ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra eo an-tanany sy ny olona rehetrarehetra eo an-tanany sy ny fahefana rehetra eo an-tanany. Zay le Ali Bongo. Izy ity kainy tsatsaka ihany mipipia pataloha rehefa tratra ny résidence surveillée. Aiza nareo hoe mba hampivy zahay aty miantso ny sehatra iraisam-pirenenao tsy ara-dalàna so zavatra zao. Ohatr'izay le feo, tsy nahatafavoaka tsony le feo. Le vola am'le franc CFA, le dollara sy le devise mbola maro be satria misy tratra tao anaty tomobile le voiture de luxe reny a. De nisy tratra tany anatin'ny sambo tany sy ny karazana, tsy toko tsy firoanao fa tsy mahavitra le vola, tsy mahavitra le miaramila, tsy mahavitra le fitsarana, tsy mahavitra le olona rehetrarehetra ny tendreny. Fa reo ara naka fiaramanidina de nitsoka ho an'ny afaka mitsoka, ny tsy afaka nitsoka omaly de voasambotra ny président ny assemblée nationale. Nanaraka an'le direct an'le fisamborana rina. Fa tena vahoaka tsy toko tsy firoana. Très bien, afaka Gabon. Depuis 1967 kosa famille Bongo ny tao fahantrana amin'io papana. Dictature. Zay le hoe misy fetra ny fahefana rina. Aloha zay sy député Rastany io man. Miomako manao i namana faniry sy ny député Rastany fa zao mantsy le tonga de zavatra hita mivantana amin'ny raha takantony hoe le mpitondra fanjakana zany ndeo raisitsika aloha ny any Gabon ty. Le mpitondra fanjakana zany rehefa tonga eo amin'ny toeran'io de mahita tsirony de mitatra le sainy. Misy lalàny eo misy lalam-panorenany eo misy lazaina hoe misaraka tsara ny fahefan'ny androm-panjakana, lalàna mpitsara, lalàna mpanao lalàna, ny fahefana mpitsara, fahefana mpanao lalàna, fahefana mpanatanteraka sy ny sisa, de misy hoe fahefana mpanao ramaso. Atsoratra fotsiny zany raha ny any Gabon raha isika atsoratra fa ireo ry Ali Bongo sy ireo Omar Bongo dadany sy ny fianakavianao zany no tsy miraraha zany izy eo anatrehan'izao tontolo zao izy eo anatrehan'ny sehatra raisam-pirenena izy communauté internationale izy mahay mikabary rehefa tonga any amin'ny Nations Unies volana septambra ohatr'izao mihitsy zao le assemblée générale la Nations Unies asa moa ny eto Madagasikara izy any andehany volana septambra ohatr'izao mihitsy assemblée générale rehefa masy tribune na Nations Unies ohatrany hoe paradis any amin'le firenena gabonais rehefa fiaonany raisam-pirenena rehefa misy fifanarahana bilatéral eo amin'ny firenena samy firenena izany Gabon sy firenena anankiray de ohatrany hoe mety tsara manaja ny démocratie sy ny sisa fa ny tena zava-misy tena tsy zany. Ary ny tena mampalahelo de zao hita be le contraste ny vahoaka mahantra izy menakavy raha ny any Gabon resantsika izy menakavy botrabotra daholo ary ao anatin'ny fotoana fohy dia manan-karena tsy mitovy tompoko ny antsoina hoe manan-karena sy ny manan-karembe tsy mitovy zany. Fa io koa arakaraka ilay firenena. Io zao mandeha mifanadiadina isan-karazany. Inona avy moa zany ny tena arena ny firenena gabonais. Arena kibon'ny tany tena tsy toko tsy firoana, indrindra ny pétrole na ny soltany. Zay mahatonga ny frantsay. Zay misisika foana manao atao hoe maneho fahatsarana manoloana ny mpitondra ao Gabon, Omar Bongo nefa tamin'ny 1967 notenenina teo, no teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena de tsy niala tao tsony de nahita maminy teo de afaka teo izy de ny zanany ray. De mitoy lasa dynastie zany ve nefa raha nyty raharaha ty. Miala ny rainy de miditra ny zanany de miditra ny zafikeliny de miditra ny zafindroaliny de inona koa zany. Zany ve ianao ny firenena hoe mandala ny demokrasia fa ny fanontaniana de zao hoe ao anatin'ny fotoam-piasana na ny mandat fotoam-piasany ny filoham-pirenena anankiray ao anatina mitondra firenena anankiray ahoana no anazavana efa misy valiny ihany moa zany satria raha i Ali Bongo zao nanontanian'ny mpanao gazety hoe ahoana ty fanananao tsy toko tsy firoany ty.
inona ny fanazavana hoentinao de nahodikodyny alibongo le izy ary nataony valybiraingina vagaozy izy misy lalàna milaza fa tsy mahazo maninony ty tsy mahazo manao fandrarana arak'izay tandrify azy ny fianakaviako ny vadiko ny zanako ozy izy zay zany nataony teo nefa matoa le mpanao ny valiteny matoa le mpanao gazety manontany efa misy zahatra fantatry le mpanao gazety eo efa misy profy isan-karazany fantatry le mpanao gazety eo mpanao gazety afrikana moa zany le nanontany teo fa tsika moa zany mihaino radio de tsy nahitan'lisy fa feo fotsiny no rahantsika sady tamin'ny teny frantsay de zao le fanontaniana hoe avaizy reto fanananao tsy toko tsy foroany reto satria fantatra hoe zany fianakaviana libongo zany ne tsy mbola nanane tsy mbola nana fa olotsotra ohatry ny olotsotra rehetra fa rehefa tonga teo am'le fitondrana de ny nanana ny nanana andiara atao hoe ikipina amin'ny maso fa hoe ndao ara tsy asiana resaka zay fa le vahoaka etsenanynetsy me mahantra raha ny tokony ho izy raha me manana ny mpitondra fanjakana de tokony mba me tsara ihany ko le vahoaka mba jereo le vahoaka mba jereo le vahoaka raha me manana ianao zany ianao mitompona andraikitra me tsara ny fiainanao de mba tokony me tsara ihany ko mahatsapa fahatsaram-piainana ilay vahoaka ny vahoaka amin'ny akapobeny io fa tsy hoe misy fitondrana eo ohatran'ny any Gabon de me tsara ny fiainan'ireo mpitondra sy ny fianakaviany sy miaraka aminy ao de etsenanynetsy le maro anisa am'le vahoaka mahantra fa vitsy anisa no hitanao misongadina eo amin'ny fiainana ka inona no ilana mpitondra zany ary zay no natonga saina ny tany Gabon zay nitarihan'ny miaramila moa izavatra io hoe tena tsy izy tsony ty fa le vahoaka ve zany natao otrohana zay mihitsy natao otrohana amelomana olombitsy zay ny zavatra amseo zany any de jereo zao reny vola atsika manaraka radio moa zany tsy nahita fa reny ohatran'reny le sakosy reny firy vola be tratra tao vola ahoana no azahon'le olona n'zany vola be zany de tsotra le izy hoe raha ohatra zany ka misy mpitondra fanjakana ohatran'ny ao Gabon zany lasa manan-karembe mba fantatra ihany le olona tamin'izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana izy sy ny fianakaviany mbola tsy teo amin'ny fitondrana fantatra ny rehetrarehetra hoe ahoana inona ny fidiram-bola ny ahoana sy ahoana ny aktivité isanandro mba fantatra fa rehefa tonga teo izy tena aingana diaingana ny fananakarena nefa le vahoaka ny nahantra inona ny manazava an'izay raha raisitsika fotsiny ohatra ny ao Gabon de tsotra kolikoly fanodikodonana trafic d'influence manao ampimamba amin'ny resaka marché zany no manazava ny fananakana io ne tsy azo fotsiny am'izao ary rehefa jerenao zany fananandre alibongo nde mba mbola Gabon ihany resahantsika satria tiana mihitsy zany tsika hoe amakafaka tsara andinika tsara hoe rehefa nefa rano mantsy de tsy maintsy tonga amin'ny hoe mba manahoana ary nety Madagasikara aloha tsika tsy resaka an'izay fa ndao Gabon aloha ny resahany fa fananana zany trano any ananina rehetrarehetrany compte bancaire any ananina any ivelan'ny Gabon io ny ao Gabon zany ohatrany hoe fiara vitsivitsy no hitanao fa raha resaka fiara indray takininina sy takininina mialatsiny fa miteny fotsiny am'le sary nandeha teo Rolls Royce zany ny fiara André Ali Bongo Ferrari le fiara lafo vidy be zany ho atsika zay mahafantatra ny tontolon'ny fiarakodia tsy mitaingina raha tsy hoe fiara tena lafo vidy ary mandany ny gazoil sy mandany lasantsy rehefa mitondra an'izany anao de efa miomana amin'ny lasantsy ray barika farafahakeliny hoe mandeha kely maketsy fotsiny tsy toko tsy foroana lay arena de zay no teneny namana faniry hoe misy fetrany io tompoko misy fetrany io tsy hitondra miaraka aminao any an-danitra aloha zany fa mijanony aty an-tany fa misy fetrany daholo ny zavatra rehetrarehetra io ne ohatra ny fijalin'ny jiosy fijaliany zanak'Israely le nandevozan'ny Egyptianiny ozy Andriamanitra nefa rany hoe eniko ny fitarainanareo eniko ny tomaninareo zay le izy fa raha hoan'ny vahoaka malagasy de tsy azo isalasalana mihitsy zany hoe enon'Andriamanitra io fitaraina amin'ny vahoaka malagasy io enon'Andriamanitra io fijaliana izay enan'ny
voaka malagasy io enina io eo mpiasany kinapo maty tsy mandray volana tsy mandray vola ao anatin'ny 2 volana de mitabataba ny mpiasany kinapo maty fanjakana nefa ny tokony regle any zany hiditra amin'ny mpianatra zany fitaraina an'le vahoaka zany ny lalana tsy vita vo eo zao vo eo miresaka amina chauffeur ny tenanay zany satria misy manao lavazy atsy ambany atsy de maro zany le manao le national le hoe mandeha amin'ny lalam-pirenena fahafito mitondra olona mandeha amin'ny lalam-pirenena fahaefatra makany Mazanga zany lalam-pirenena faharoa moa zany makany Tomasa fa tsy resahana tsony ny faharatsindalina na de hoe misy apahany amboarina ara le izy de le anankiray zao hoe ahoana de ahoana fandeha lalana any zany zao voaingana avy amin'ny Morondava fa taloha viana hoa zany ataovy précis tsara taloha viana tany amin'ny 7 sy 4 arivo 9 sy 4 arivo 9 sy 4 arivo fitondran'ny président Marc Ravalomanana zany fa izy tsy niteny an'izay fotsy hoe tany amin'ny talohan'ny 7 sy 4 arivo tany tam'izany ozy adiny 2 no anaovana any miandro vazo izy teo dabolava zay miandro vazo dabolava adiny 2 izy rabetsaka adiny 2 ora 2 fotsiny de vita miandro vazo dabolava asa manodidina 900 kilometra zany fa am'izao fotoana zao miandro vazo dabolava lalana makany Morondava zany atao tapakandro zany hoe eo amin'ny adiny 4 eo zany ka hatrany amin'ny adiny 5 mbola misy adiny 3 na adiny 2 sasany kadoany de zany tsy amboarina izany fafankihoany am'zany ny vahoaka no fafankihoany am'zany mampiasa an'io lalan'io ty nefa teleferika ny azakazahana tsy maintsy atao fa le lalana zay tena iainany vahoaka ria tsy atao de am'izao fotoana zao misy ny fitarainana zay mitaraina mpiasany kinapo maty zao mitaraina any amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Iany Rajoelina mba jereo zay tsy maintsy any ny atefany satria mbola misy fitondrany eto zany de zao mifanontaniana na ny lalana eo anelanela miandro vazo sy dabolava na ny karama mpiasan'ny kinapo maty zay miantso secours am'izao fotoana zao karama 2 volana tsy voaloha nefa hiditra amin'ny mpianatra ohatrany zana-bahoaka rehetrarehetra ny zanaka malagasy ny zanaka mpiasan'ny kinapo maty reo hoe ohatra zany ahoanany tsy aloha le vola de ahoana zany le ankizy de ahoana ny vahaolana am'zany de hiatefany ny fitarainana le fitondram-panjakana vovany fitondram-panjakana ao anatin'ny herinandro ve satria herinandro mahery kely sisa amin'ny fotoam-piasany ingay Iany Rajoelina herinandro mahery kely sisa voalohany volana septambra anio de amin'ny ao anatin'ny herinandro zany be deabe ny zavatra hitranga de ahoana amin'ny fomba ahoana no amahana an'izany nefa any ananina rehetra any mbola tenenina ihany mbola fandokafana tsisy ohatr' zany mbola fampanantenahana sinsisa efa herinandro de ahoana no amahana an'izany ahoana no amitanan'izany lalana miandro vazo dabolava zany atao anatin'ny adiny 4 ahoana ny amahana an'izany eo anatin'ny herinandro zany tena hoe mila misokatra tsara ny saitsika manoloana ny zava-misy zay le atsotsika hoe miainga amin'ny zava-misy any sika fa tsy miainga amin'ny zavatra misavoambona akory mazava zay ahoana ny amahana ny reto vola tsy voaloha reto ao anatin'ny herinandro raha ohatra aloha tena hoe misy ny finiavana sy ny fitiavan-tanindrazana voaloha zany na rehefa avy eo na rapitso ara fa nahoana misy vola atao ary alefaria trisana mihitsy ny anaovana ny teleferika io trisana amin'ny frantsay nefa no tsy mavita tsy mahita vola andoavana mpiasan'ny kinapo maty nefa ianao mahita vola mamorona ny tsy misy mihitsy rehefa hoe zavatra tadiavinao le izy sy hoe mapetipetany fomba fijery zany zay le fanontaniana ary akoatra zany misy ihany keo ny fandanindanimpona tsy faiza mitantana daolo zany misy ny fandanindanimpona tsika moa zany miandra namana fanira zafy manantany hiditra eto amin'ny plateau eto de tonga de amandray izy ny député Rastany zany
zay député polyvalent ihany koa zany malala zavatra betsaka zany na tontolo ambany vohatra zany na resaka ingénierie zany na resaka transport zany hainy zany ary be deabe moa nareo miteny hoe tena mahafantajavatra betsaka satria ny zava-misy hitantsika fa le analyse na ny hoe ny ao ambadiky ny zava-misy a ry député Rastany ny tena mahay an'izay za alalan'ny expérience ihany koa ty fiainany ty hoe mila expérience ty fa tsy hoe tonga de manao ty moa ohatran'ny teny malagasy ty sa tsy teny malagasy manao jonjomberany fotsiny tonga de manao hitsindala fa mila expérience indrindrandrindra hoe firenena zany mila traikefa ty fa tsy hoe taitaitra anao kopakopahany olona etsy anao kopakopahany olona de iny ianao fa taitaitra za zany ny tena mahay be za zany tsy vita an'zany io tsy vita an'zany io zany mahatonga ny olona miantsoantso any hoe vonjeo zay dada misy anton'zay eny ary namana fanirina zafy manatany toizanao ndray ny fandaratsika zany satria efa vonao ny député Rastany zany vao vita am'le lalana tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa ka dia hitatsika am'zany le izy fa tena mila mandinika tsara zany tsika zay tsy teny hoe mila tonga saina fa mila mandinika tsara mihitsy ny zava-misy am'izao fotoa zao ary efa seho an'Andriamanitra reny raharaha any Gabon reny sy ny sisa iny ary namana fanirina zafy manatany miarabanao fandroandray toy izy ray raha fandara miaraka amin'ny député Rastany daotra zany tsika iny moa mampieritreritra daholo reny rina satria ny trangan-javatra tahaka ireny zany de metsaka tsika mandefa azy fakana lesona ny fiainana reo olona de zay ny anisan'ny tiavanareo nyty fandarany ity satria zay ihany koa zany de miezaka mitrandraka vaovao maro lafy mba hahafahantsika ihany koa zany mahafantatra sy mahita ny amin'ny hoe de ahoana tokoa satria tsy mandehandeha ho azy ny raharam-pirenena ile hoe 7 andro ny hafa fa ny ray andro ny vahoaka manahirana zay aza mihevitra ny vahoaka hoe mangina lava na hoe kobokoboninao tsy avela hiteny tsy avela hetsika de mety foana zay zavatra atao zay fa amin'ny andro zay andrasan'ny vahoaka io fanapahan-kevitra andraisany rehetra any ambadika ny fanapahan-kevitra rehefa tena hoe leo an'zany fampiororona leo amin'zany fampijaliana fampahantrana ary efa mihoatra ny kapoaka mangidy ary zany kapoaka mangidy zany tokoa ny zava-misy any am-pania satria tena matoritory fo mahontsa mahita ny zava-misy any am-pania raha ny tena kapoaka ny vary de arivo ariary kanefa tsy mahatakatra ny vary raika apoaka ny vahoaka zany dia voatery mividy vary amin'ny madiko 500 ariary rehefa hita amin'ny faly zay sary resaka fivarotam-bary any atsimon'ny nosy zay de mba alefa azo kely ihany faly ao anatin'ny fotoana izay fampiresadresana ny député Rastany eto amin'ity fandarantsika ity eny ary reny zava-misy reny isika tokony isaina be sy maro ary matoa reny alefa tahaka n'le zava-misy any Gabon zany de mba ho tsapany rehetra satria aiza moa ny afarany Ali Bongo am'izao fotoana zao aiza ny afarany Alpha Condé fa tonga teto amintsika tamin'ny 2014 niaraka ny Nicolas Sarkozy rehefa niesorony reo miaramila teo amin'ny fitantanana ny firenena zany aiza ny afarany président Bazoum any Niger de mbola ady goavambe am'izao fotoana zao tsy ho tanysaitsika intsony zava-misy nany hoe nanahoana i Blaise Compaoré zay anisan'ny fototra namona ny Thomas Sankara de aiza ny afarany Blaise Compaoré am'izao fotoana zao zany rehetrarehetra zany nefa de olona ny hevitra azy fa tena hoe manana fahefana tsy hitanono ary tena nampiasa ny vola sy ny fahefana kanefa dia any amin'ny lavakombarika am'izao fotoana zao any amin'ny toerana zay mihidy sahirana atany sarotra misy andry zareo de ohatry ny fomba fanaovana politika sy am'izay mieritreritra fa manana fahefana zany sy am'izay mieritreritra ihany koa fa hitondra fanjakana zany fa tsy maintsy mila zay hoe tena fanetretena sy mila fahamarinana zay ny atao hoe fitantanana ny firenena
Député Randrenaso Stanislas otry ohatrotry mitady soaiky tampoka manonona azy sa le député Rastany ve na zatra député Randrianarisoa Stanislas aloha tononona tsara zay manko ny anarana amin'ny teny malagasy o le mpandinika pahitatary zay hoe ny atsika zany a tsy hoe prénom vao nom fa non vao prénom Andriamatoa Randrianarisoa Stanislas antsoina hoe Rastany zay zany miaraba tompoko tafaraky eto ndray tsika Andriamatoa Solombavam-bahoaka amty marainy ty mbola tsara e mbola tsara edy ny zavatra indrindra de sotran'Andriamanitra aloha tsika fahany indray misy alerinandro zay ahafahana anome fahasalamana miery afaka mano hevitra mitafatafantsika sy vahoaka manaraka atsika de soran'le mpiandriamanitra de miarabantsika malagasy koa zay liana ary manaraka nyty miara-manonja toy na ny eto toerana na ny any ivelana de miarabantsika jiaby samy ten'Andriamanitra fiainana moa tantely amam-bahona misy ny faly misy ny anna fa de samy rarasoa zay dona-pahoriana ary tena maniry fahasalamana zay ho an'ny tratrany anniversaire sy ny fahasoavany fa zay le fiainana ka samy mivavaka amin'Andriamanitra io ohatra ny zavatra nambolena ihany raha mamboly vary ianao na mamboly mangahazo raha miavava kely ianao de mahita vokatra dika le miavava raha mivavaka amin'Andriamanitra ny tompony antsika ny tompony rehetra raha mangataka antsika amin'Andriamanitra hoe ataova tsy mangataka Andriamanitra mbola vai ataovatra zao taterahany sainga manzavatra foy androantsika nyty raha ty fa de samy salama daholo tsika samy ambin'Andriamanitra daholo tantely amam-bahona tokoa hoy député Randrianarisoa Stanislas tamin'ny herin'ny androany ingentsika niaraka teto hoe tsy nanam-po zany tsika hoe isy faharatrana sy fahafatesan'olona maro tamin'ny herin'ny androany satria fanokafana tamin'ny fomba ofisialy le lalao-nosy tamin'ny herin'ny androany sabotsy vao maraina de fa teny avokoa ny ekipa niaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanina nitondra zay voatsirambony tanana resaka kolotsaina malagasy reny hoe nitondra ny tsirambony tanana reny ao anatin'ilay hoe vohikava mahatratra mila mampianatra an'izany manko tsika sy manazava amin'izany an'ny hafa satria sao de veriny hafa hoe récupération politique izy fa ny sasany efa zatra mandeha mapaty fa tsika tsy oatra an'izany fa ny atsika le hoe vohikava mahatratra ho fiaraha-miora zany de fomba malagasy ireny mitsidika reny rehefa misy mpiara-monina zany zay nodimandry indrindra moa anatina vonako avambe député Rastany mbola tsy reny feonao taorinan'ireny no ny antony fandamina fandarina moa zany fandroantsika vao tafaraka mino fa manakambary député Rastany manakambara kely ihany amamalagasy satria mialatsiny aloha na manafaniry fa nitenenina hoe iara-mandeha président tsika sy afaka indrindratsika olom-bofidy olo député mahatsaro adidy fa indrisy amin'ny lahatra zavatra izy tsy faiza mitatana eto amin'ny firenena ihany embouteillage président ny olona rehetrarehetra fa lasa zay vao tonga teo amin'ny ACR tsy afa manoatra amin'ny amboadrazy akory atao fa de iny adimy fa de miarory mampahery amin'ny fianakaviana 3 ny ara-pahoriana fa de tena taona moa fa tao hoe zay ve nanjara ny tany sa zay nohony tsy valavala tsy fahaizana mitatana ary mahagaga le izy olona tena afanisy ny teo aloha ny maty namana faniry fa afa tena hoe le fanjakana ve tsy nainakaleosina sa tsy na inona satria efa nisy ny teo aloha tokony raha vao misy ohatra zay de tokony tekafambo mail raha ohatra kolona professionnel fa de nahagaga tam'ty fa de tena mbola tratra ihany ny zavatra mampalelo am'ty firenena ty de raha zavatra manelingelina ohatra ny io le ohatra ny ena tahazo na tanatsaky raha nangaripina na hazo ny tamin'ny nangaripina tsy ampy tsirarina izy de kitinga igny eny igny tonga de ohatra n'izany ko izy satria ny antony anaovako an'izay tamin'ny grève tamin'ny 20 septembre tamin'ny 2021 moa iny le andeha omanina no fanambarana ny député anao tatitra tonga de atrany Ampatolapo février haindrareo ihany angely izy rehefa amin'ny intérêt any any Ampatolapo de fa barana ny taxi brosy avariandrefa are meritsy atosika de fa barana trany tamatavy tsy akatra anatevin-darana nyty hoe fa entratra ny député ty de miagaga fa de izy ministre tena fino ministre ny foloalinda ministre ny gendarme ny polisy de nanao stratégie ary nitsangana teo mihitsy teo amin'ny 13 mai ary io lalana mibanaka angeza be firy ny entrain io
voabarany zareo fa maninona lahy ty zavatra kely eo mahamasina de tsy vitanao satria negligeny andeha oeraoera atao olona be da be satria fantany hoe jeu de zilangila izy de abean'le olona voaka de valao voaka ao voavoana ary ny tena mahasorena ary mamparary fo tsika nge tsy mitabataba fa tena marary mihitsy mifoanaovana azy maninona le anao fanambarana ny atoky rehetrarehetra tyre amin'ny bypass de le gendarme tonga ty sa le gendarme fa tonga ao anatiny tonga de hainao manidy le vavahady zay ny tsy sakatra ny rehetrarehetra fa tonga de to tsy navelitra fa tao anatiny to tonga de dina de ny olona tete velany fotsiny io le natao koa mpianatsaka manelingelina ny intérêt ny zavatra tsy mety aminy azonao fa ty tsisy idirany ty fa tonga de navelany tao maninona raha ohatra hoe tena mahery anareo takory gendarme so ny tena tao anatiny sy maninona raha organisena ohatra anareo telo la ministre rehetrarehetra maninona raha mbo teo mamasina zao ny organisation fa zao fa nahafaty olona zao na fa rehetrarehetra fa maninona raha atao fa de tena vonoana fotsiny le olona mampalahelo tena tsy hainono de lasa le olona tena lasa frustré lasa miteniteny ohatra miteny amin'ny mpianatra lasa miteny ratsy satria fa tsy rary loatra tsy hita loatra tsy hita zany vono mihetsika le olona amin'ny intérêt sy ny rehetrarehetra amin'ny tena lara-pameno ho avy ry zalabe boty tsy metika le olona avela fotsiny am'izao maty le olona ary izy tena nahagaga hoe tena ary le maty tena maty araky ny zava-misy mihitsy ay fa tsy hoe maty fombafomba fiteny satria betsaka amin'ny mitambotsitra betsaka amin'ny mamono tena zavatra hita amin'ny fiarahamonina zany tomamasy zao fiarahamonina de tena hoe ty ve le sansa ratsy satsa ohatra hoe fitenitenenany foana mialatsina isa masina 3 maty tao tsy hoe 3 mahafaty ohatra tongatonga ho azy ve sa mampieritreritra be tamy voalohany teo tamy volany ray fitondrana le rangaha io de tanao le nyrodana mivaty le tena faty olona be da be mikararana azonao tamy fiarinoany tiangama fa ifarana koa tamy fifarana enina amby 20 jona 2024 koa nahafatesan'olona teo amikanja ny mamasina de naharatra n'olona maro ihany koa tam'izay de mbola tsy hoihany amarina indray zany ny fepitaom-piasana de mitranga zao zava-misy zao député zay mifalalako azy hoe amarana ny fitaom-piasana izy zany tena farany fitaom-piasana le rangaha io de miseho ty 3 farany maty ohatsiny 20 maty tena mamperitreritra mahotsa de so tena mahasatra azy hoe mora mirano zareo ary ny tena izy raha fomba malagasy na manarina tena hoe mialatsiny zava-misy namana faniry raha misy ve ianao président république reny ianao première dame madame le président madame le présidente azonao de raha misy maty ve eo amin'ny ilanao ao tsy tonga de avalao daholo zay fety eo fa tena miaro amin'ny olo eo za aloha tsy nahita fa araka ny lazan'olona marina olona raika na hainao manamarina fa de nandibe ny première dame sizono nefa ny atsy vo maty za mivety fomba malagasy amareny anareo mety koa raha ohatanao mitokantrano ambadika ato hoe misy maty de anao samandia samy fety fa tena mampalahelo fa tsy raha rany fa tena mahagnotsa izy ty tena mampieritreritra mihitsy namana fanety fa tena mahampalahelo zay nataoko tiako fiezana kely hoe eria vavahady tena olona be da be vo fianao tonga de afanifirina zandama amin'ny intérêt tonga de nidininy ny trano tsisy raha iny fotsiny fa vely hitanongonao le olona de aloha ampisezika mba hatana hoe tiam-bahoaka ne mambahoaka de mahazaka olo io nge jeu de zile io fa tsy fetinao hoe tsy fetiny rehetrarehetra fa fety-pirenena ho any international io fa didiny hoentina tena hitondrana an'izy de naminona vahoaka be da be mampalahelo maherezarera malagasy iny anjarantsika foana mitoy ihany azonao ty ho araha fitenena tsy mahatsodrano hoentina satria tam'le rangaha io nge ny lany tsy hoe lany fotsiny la hoe lany monsieur le président fa lany tamy doublany tamin'ny ala iny de efa misy alahelo tsy mitondra zavatra ianareo zay hiditra filoha na hiditra tena aka-pouvoir aza hoentina amy zavatra mahatsiravina zavatra maloto fa lasa maloto foana nareo mandrapahatampitra ny anareo mandrapahatampotra amy fitondranareo ao de tena zay le izy ny zavatra misy de hoentina foana le izy amy zavatra any de io nataon'Andriamanitra pitra foana misy scandale isake isa le scandale ange namana fanily tsy hoe ndre mandeha isam-bolany fa ao daholo ao isan-kerinandro ty ndray zavatra scandale mahatsiravina ary tany maharikorika amy firenena le izy de lasa ny tena ohatra hoe mitabataba ny lasa tsoaly nefa zava-misy manahirana say angamba ny zava-misy sady anjaratsika vahoaka toboko
tsy hoe miara-manonjy eto mitabataba na hoe député rastany koa de non zava-misy dino tsy hoe tsy fitiavana andrakota raha fitiavana ambe fa soiambo anisany tia hoentina ananona ny alahelo tantarana ampiarahamonina tantarana amin'ny vahoaka. Andriamato Sorimam-bahoaka eto moa zany de fangaro am'izao fotoana zay andraisantsika ny lalon'ny nosy zao ihany koa reo asa lazaina fa fanamboarana etseroa reo fanadiovana kely ny tanàna anaovana tsetsatsiaritra ihany satria tetanao no menimenina momba ny fako be an'Ambohipo miaraka amin'ny sary amin'ny Mahasolombava-bahoaka zay ny lalana teny Ambohipo ihany koa no menimenonana de namboarina misy vaovao momba izay député Rastan satria rehefa avy ny teny mafy tsika hoe tena tsy rarina fa io ny fiangonana io ny tsena maro samihafa io ny trano mpianatra kanefa de fako be ary miba-andalana. Inona ny vaovao momba izay député Rastan? Izy ndraiky kosa aloha hoe za tsy manenjika be fahatany Rastan fa za olona Andriamanitra olona mivavaka madipity za miteny hoe manara ny rariny sitsiny tamin'ny lalana teny amin'ny laoty le nataoko le nana accident napotika be tamin'ny anina dio za raha tsy vitanareo tozika hatramin'ny farany saotra n'Andriamanitra no entin'ny tokatreo atry amin'ny ino moa izy teo avery amin'ny commissariat de police tonga eo amin'ny ASP tokana anamboariny zareo mbo niaitso de saotra rehefa mifampianao ngely izy de olona mahafinaritra amin'ny fiainany fa le manao be amarena nge mahatonga amin'ny mpianatra hoe mampiteny ratsy olona fa tena hoe misaotra asa tena rehefa vita kosa nareo saotra aloha monsieur le maire fa mbo Mahasolombava-bahoaka na atidiko aza mamitsiny anareo fa za zay mahavoafidy anao mbo fidy anao mitabataba manao tatitra contrôle ny asa mpanatateraka ataonareo izy de teto tamin'ny herin'ny androany raha tsy vitanareo amin'ny herin'ny androany fako ngerangaty zany misy sanatriny zany tena moany misy fahoriana atao amin'ny général teo Kaintsina Ambohipo teo tena fahoriana nefa tsisy tena antany io tsisy lala le tobile fa rakitra fako tolo elo ngamany any amin'ny 100 mètres any azonao de eo amin'ny protestant ve protestant daholo na maiskotina apaka le tany teo so tsy vitan'so fa miavoasa loatra izy fako be da be maimbo tonga any am-piangonana eo kaiky ny katolika fako lavabe le kaiky izy nibahana lalany fahoriana taon'ny général ary amin'ny mpianatra tena miconcentré za niditra teo mihitsy tena maimbo be sady rano be za miveny ainatsika malagasy tena mampalahelo de za nanao vava be teto hoe raha tsy hitanareo ny akako mpanao gazety tsy hoe ny ratsy mbona raha olona tena hoe mpanao politika na hoe akamely tonga de mpanao gazety nalako oza mbola misy tompona andraiky ta alolo tairana de mba ndiovina ihany saotra n'Andriamanitra aloha saotra nareo mbo nieno ana ihany nareo mbo saotra nareo fa voditeo le fako fa par contre le lalana kosa le afa mampitabataba eto nandritra ny 3 volana angamany le lalana re topoka atao inona fotsiny no amin'ny commune monsieur le maire ny olona nareo honko hoe misy ingénieur efa tsy vitanao misy ingénieur misy ambara tonga bantona ngely any amin'ny santé maninona tsy tena sanctionné nareo le olona mandefa rano hatrany amin'ny rivière hatrany ambony any maninona tsy tapenina fa lalana andanena angamba 4 milliards angamba fa tena ataoko hatrany amin'ny ataoko lalana 300-500 mètres fa hatrany amin'ny ataoko hoe 4 milliards any ataoko ny estimation fotsiny any amin'ny ataoko tsy latsaka ny 100 milliards nanao ny lalana iny ny embouteillage mbana antam'izao jerivo nke alefaso nke fa le lalana mibanaka be le rano tena hatram'izao yakaiky mibevi croisement makany smapiny igny ambony mitolo anao ze rano rehetrarehetra amin'ny deuxième matompoko de mitsoro rano malahelo mitete rano daholo lalana reny ohatrandray jerivo reny ve de tsy mbo vitanareo de mitete alefaso isan-karaza de mitete rano ohatra zao fona atreto tonga eny tapikarana Ambohipo atreto misy daholo reny io lalana vonantanitsika 4 milliards teo le io za any amin'ny tena ataoko 50 milliards any zao vao natao tsy ampy 6 mois zao mbola anatin'ireo reteni de garantie zany teny onombenipeny mateknicien tena hoe alohany anaovana ataovy ny assainissement ataovy ny évacuation rano inona rehefa tonga de maika fotsiny anao fa nitakonany am'izao sara eventomeny tena miverimberina foana tsy zao lalana nandanina firmiela vao tsy ampy any nefa ny embouteillage tamin'io efa firandra nisy marany izany sady portion 500 mètres ngamba tena marina atao anatin'ny
4 mois 5 mois za tsy tona ny entreprise fa satra be fa sampana fa de hoe anjara ministère fotsy anjara ankoniny asevo averina an'io fa anatin'le tenue de garantie tompoko 12 mois voaleveny de tenue de garantie asevo averina io fa aza atao ohatra zao fotsy mifananam-boaka zay mpanao député zay ma tsy mitabataba ao amin'ny arrondissement koa za tsy manaiky satria mivola zay senareo mantoetra ny etra fampitomboanareo tena 1 pour 1000 nareo maka volany am'za tsy teny tsony fa mahana amina milliard nefa nareo de manongana manono mamorona tsy misy ina moa le GMGT le entreprise natao fivodrona le kana 30% ohatra lasa fiarena ho anareo tsy mijery amin'ny vahoaka nareo le rehetra tena nareo CMGT tena nareo no vonjenareo vognanareo le vahoaka aiza rangatetra Madagasikara mahamenatra nge la réunion a manao selfies de mifako nao nalany le tena mamparary fo manao selfies zareo atao réunionneuse manao selfies de mifako nakany tsy mbola misy soakira-tanjo izy aloha hoe nadalana ohatra zao ohatra hoe kaka de tena hoe tokotany sy ny tany tsy mbo misy soasepotika na WC mahamenatra nefa de tena hoe misy tena tao midony resaka sy ny tariny raka miasa amin'ny vahoaka miasa amin'ny président le ohatra maneso ranga fa anareo mba sevo mitena mbo nianatra taiza reny mbo olona mboatra iza reny mbo jereo mivitany eny ary miresaka Antananarivo renivohitra sika tairitsika foana ty resaka tsy satria sady fandanimbola no miteraka fahatiantoko amin'ny embouteillage no tsy misy famerenam-bola aingana zay tokony ho an'ny malagasy fa ny taranaka no mandoa azy miezaka moa zany zareo manazava ny amin'ny hoe le 150 millions d'euros amin'ny téléphérique ny ka ny vola azo amin'io any ny andoavana azy de hoe aza mba manabatra olona zany satria tsy hijanona tsy hitoetra amin'ilay ato amin'ny firenena le vola fa zay vola miodina rehetrarehetra io de lasa andoavana trosa satria tsy mora ny andotrosa 151 millions d'euros zany amina milliard zany ary efa betsaka ny namoatsika mombamomba n'io téléphérique io resahantsika foana io téléphérique io ny antony de zao projet kitoto projet manambany no malagasy ary projet izay poison hoy député Rastany zay fa tena tsy mametraka mihitsiny zany ny amina hoe aiza ny tena fitsinjovana le social-mbaoka sy mivaoka fa le resaka kivivi zay ny eo ambony amin'ilay fitondram-panjakana de tenentsika le izy na hifarana azy amin'ny mandat satria remo tsy maintsy isy fanapaha-kevitra horaisina rehefa tsy eo ty fitondram-panjakana ty marobe fanapaha-kevitra tsy maintsy horaisina tsy hoe fankalana n'lay asa nataon'le fitondrana fa tsy zavatra tsy nitera-bokatra ohatrany ary tsy aingitraingitra ohatran'ireny tadiavina fa hoe ahoana ny tena hiarian'le malagasy miresaka an'izay tsika satria betsaka ny menimenina zao tamin'ny faneho-kevitry ny aina manjery député Rastany de naveritsika izy hoe aleo aloha député Rastany verenana resahana ihany le téléphérique amin'ity androany ity satria député Rastany moa anisan'ny tena manana fototra amina adevitra momba an'izy io akoatran'le hoe efa tena nahita mihitsy ny fandalinana sy ny fandehanana tamin'izany téléphérique zany kazakazitsika hoe ny andralako de téléphérique foana ny eny ka marary zavatra tsy mety aminao ry malagasy tsy maintsy vakina batsilana na faly na tsy faly mpitondra zay ny zava-misy zay député Rastany sotranao na am'zay fitenenana le zavatra tena aiza amory zalahy tena marary manao belo fotsiny mampitendrasy aiza ny olona tena mpianatra eny akatso ara mitendrasy fa tena mihoatra mivona angely izy ary hita be le izy le téléphérique vatam-bitsy mamokatra izy moa ny tompo fa tsy mifrantsay ihany lalana angeza be na pont rehetrarehetra jiny route nationale iny akoatran'io makany Moramangatsy iny moa tsakaiky Maldaza fotsiny zay ihany angamba mbo hoe sino japonais manao azy maraka japonais fa sisa zay zafady indrindra to na Colasy na Sogea amin'ny frantsay le izy mpandrara malagasy nefa mbo mahavita andre tsisy hita be mahavazahan'le ranga hoe tsy mahagagaka fa tsy mamevana ohatra le hoe le fanaovana anareo tamin'ny boritra tena hoe maninona raha menany zareo mpiasa tanana malagasy fa mena vahiny foana ay zahatra manasoasy vahiny fa ka izy olona zahatra tsy gasy fa olona fa tena mivadika tena nasany safidy hovaza de tsy mahagaga de hitra le téléphérique ahako 150 millions d'euros tsika ny volalany amin'io de ono atopoko raha ohatra za d'accord
raha ohatra ka tena hoe mandeha ara-dalàna ny lalantsika tena tsisy petina ohatra ny taloha mandeha tsara ny ranony jirama mandeha tsara ny jiro mandeha tsara ny rehetrarehetra raha jiabijiaby tsy olana fa ianao ve raha ohatra ka miakatra any ambonindriana aloha tsy maintsy mandeha tena zanatohatra voalohany fandrofantelina isetrasetra zay vao tongany iny zaraha reto mbola tsy mandingana any reto izy tonga de ny ambonindriana de midaraboka inona nahatonga azany manina moa raha ty 150 millions euro ty tonga de vavaka nareo tsotsotra kely fotsy fitifitinkaingana raha 150 millions euro tena tsy lany anaovana ny réparation lalana eran'ny Madagasikara io lo tompoka raha tena maina aro io lo atao tsara aloha ny voalohany lalana afaka mahavita an'io atsika afaka mandingana zavatra hafa fa maninona de tena na tosana amin'ny zanaka mantsafo vola tsisy ny ohatra vononareo le amin'ny revinareo tsy fahaiza tokadreo za amin'ny fahaizanareo tsy fahaizanareo de abenareo trosa mandra-pahafatiny le gasy kely efa tena tsisy hoanina tena hevitrako vano maninona tsy namboarina aloha ny lalana era Madagasikara le réparation ary teniko taloha hoe raha nanaovana trotiliana mako farafangany io raha nanaovana tetezany io vita tao ny tetezany fa tsisy baka fa nefa ny any tsy da efa de maninona lanina amin'ny téléphérique tena mi ina ny intérêt-nareo misy atony intérêt-nareo manokana nefa ho an'ny vahoaka tena zéro de raha ohatra indray le téléphérique nataoko any amin'ny fambolena le 150 euros raha nanaovana barazy indray io de nahavita barazy raisaka ny commune satria raha amin'ny barazy rengy raha jerentsika eo amin'ny 200 millions francs FMG raha 200 millions FMG zarana amty 150 millions euro ty efa mahavita 9000 barazy 9000 barazy barazy ray mahavokatra 400 hectares 400 hectares raha par 5 tonnes par an efa mahavita vary hatramin'ny mahavita vary 2000 tonnes 2000 tonnes fa 90 efa mahavokatra vary 18000 tonnes vary afaratsika isa tonnes nefa 700 000 tonnes de riz fa 180 000 tonnes de paddy zany io ny atsasany io tokony tsy manafatra vary tsontsika raha olona tena malala ty fitondrana ty tena fitondrana ataoko adaladala sa tsy may sa ny olona rehetrarehetra anay mivendrana daholo maninona aloha lara-pahamena tompoko de sakafo rehefa voky ianao afaka mamokatra afaka manao ny zavatra rehetrarehetra fa maninona lahy de tena any amin'ny téléphérique tena tsisy ilana azy no babenao amin'ny malagasy tena zavatra mampalahelo tena mampalahelo mihitsy tena tsy mandinika mihitsy io mitovy an'le ohatiko angakany anao fa bola be azy de hoe oetiko zavatra amin'ny any na raha oetina ty zao efa ny teny any dradradratra teto amin'ny embouteillage ny atsasany bis raha jerena le trafic le zavatra misirculera ny rotiny tananareo ville ny atsasany tobila parkile ny sasany bis kely zanany kely mahazaka tena telo ambiroapolo efa conseilleko hoe ndana maka bis classe mandeha ny gasoil mahazaka hatramin'ny roapolo telopolo amby zato ndray foka le busy tsy bis classe diso busy accordéon jerevo alefasagny efa le bis accordéon mba atan'le olona lizy de jerena le bis classe ko rehefa aveo zao ny tompoko ny bis accordéon ohatra ny train rehefa tsy vitanao ny train ohatra zao io zao ny bis classe zao afa conseil isaka midradradratra fa iritaona fa firitaona zay nke tsy mikritike fa sady mami sosikevitra aminareo hoe zaka ny lalantsika tsara reo raha lalana makany atsiro direction makany andorany fotsy direction makany iny makany amle grand tana vitany tsara mihitsy terengy hoe efa nitideny olona teritera azo fanenana maninona raha zao nataonao fa bisikely le aty ambode fotsy firy valo amby folo ny zakany ary miverina an-dalana le olona tena migaigy le ray mpianakaviana sy reny tokony anatra tokony araorara aiza niakatra ny devise milahatra to tsy nalaky teo fa milahatra to manda efa any amin'ny 100 metatra maninona tsy atao zay de inona hitanao mitovy an'ity ke folano mandany izy député jerevo mitovy jerevo amin'ty téléphérique ty azonao tsisy hafa io zao mbola taony commune bis classe alefansona le bis classe tena tsy manao étude mihitsy 15 000 andasino ina moa dimanjato sy arivo ny 7500 ny frais sarandalana
amin'ny heure de pointe sy am'fa tompoko mbo mahafiatsasany bus fa zao tsisy olona nany deva tsisy olona fa enatr'olona fotsiny tsy ajanao maty ato zao mbo etudany sady bisikely manina na natao koatra le teo bisikely sady tsy fen'olona azonao tsy takatr'olona 7500 francs nefa za vo tena tsy ampanetretena vo tany tany amin'ny tany Genève zany tagnina tany Mont Blanc tagnina sur le trajet 1 kilomètre latsaka ny miakatra makeny fanaovana sikia 7 € tompoko ny olona kay salivy salivy mbola salivy fa Mont Blanc Mont Blanc izy 17 000 17 € 17 € plutôt 17 € ny bus tena za mbola tena mbola vo tamin'ny mois de mars any tany tena mbola tsagny mbo manaona maro moa ny téléphérique au Madagascar de tena io de fitahana le vahoaka hoe ahoana moa vola amin'io ananambana azy tena ho za mbo manao mbo misy ingénieur sa olona sy ingénieur adondrina iza mbo manao ny étude raha fatandrareo fa 90 anao anatin'ny condition hoe 90 ans ngera iny de fa tsy maintsy solona ohatrany ao saleva lazanao tao saleva zao fa iakatra fa efa amboarina izy zao fa hiditra indray satria vo nambarina ny réfectionnaire total mihitsy le izy de tia aizanao afatana malagasy na ataonao ary ataoko 25 000 ary na ataoko 50 000 volantsika fotsiny ny frais izy 4 000 ariary tena zay nitondraka anareo voaka tena fanambanina jerivony olona ny fratsy fanambanina zao le Mont Blanc zao no tegnany zao fanambanina Mont Blanc fanambanina olona tena misy intérêt manokana de aiza moa président anao no tian'olona aiza jono mpampianatra any amin'ny zavatra borsana mpianatra tsy alohanao nefa za traitraitra tia babenao amin'ny vahoaka tena mahasolona tsy hoe zay ny tsy teanao fa tena rehefa manao zavatra tompoko iatsika rehefa ifidy rehefa avy eo mba jerivo zay olona mbo professionnel manana expérience zaho rehefa miteny hoe mbo hiasa amin'ny kolasy anay tam'za mbola mivoaka ny andra mbola tsy raisina anao na eo le diplôme filière d'expérience 5 ans mba fa tena olona tena fa vokamokatra fa ty tena manaonao foana l'izy aizana fa ahitany olona tena hoe ina moa ny biony amin'io hoe mba manala ny embouteillage raha nanao anao tompoko raha nanany lafan'io raha tena ana jerivo dananao makany izy express hoe le lalana miatana pont eny ambony sady afaka mandeha ambany zay ny solution an'io raha anala embouteillage fa ty misy zany mahavazanjara iny de ampidirina fotsiny fatombia nefa le téléphérique eto manko ny tena tiatsika tongavana député Rastany amin'ny hoe marina fa tsy ho vitantsony ange zany bus sy ny sisa tenintsika bus accordéon sy ny karaza zany inona moa no vitany eo tsony zany efa mamarana amin'ny mandahany izy ara teo mba hahafahana ianareo taxi be koa de mba tongava saina mba hahafahana mateny grevenareo tamin'ny taxi be mikasa mpiakatra ny sarandalan'ny taxi be de nampilendalendaina hoe anafatra bus manodidina 500 ka hatramin'ny arivo isa avy eo zareo le hoe manao an'le samykopy famodiny tapy zay nge tsy anananina fa olana vany transporteur zay fa zay tsy hoe de nampanantena be sy ny sisa ohatrohatran'izany tsisy nininy no vitan'reto olo reto tsona fa za mba te antany député Rastany fotsiny raha ny évaluena le 151 millions d'euros zany hoe raha ny kajikajina mba ho takatry ny vahoaka ampianao tsika tataka ninona mba tokony ho vitan'izany député Rastany efa lazako teo aly izy raha anaovanao aly izy ka tsara anaovantsika fampisahivana satria misy mandefa message ato hoe lina be mihitsy ny am'le hoe barazy firisa dia vary firitaonina zany ny tena tokony ho vita atsika tam'izany vola be zany raha tamin'ny vola be zany raha ohatra za mako azafaty fa nivazary ny vazaha be tamin'ny tena franc FM zay fa votsavotsa am'le ariary azonao raha 150 millions ny euro azonao barazy rety tena avianako le mandeha 151 millions d'euros total le vola 150 millions le vola raha hoentina amin'ny ataoko amin'ny fambolena zany entsika amin'ny fambolena le laika le première anina telohany anazavako raha nanamboarana ny réparation ny lalany era Madagasikara io ratsy io tsy lany amin'ny mateknicien tsy lany tsy lany mazava be zay atsika vahoaka tsy lany de azonao mbola pilrely izy azonao rehefa trony jirama patso valy 70 millions dekesena mody hitanao $2 alatra be vava fotsiny mody anaovana le autoroute zany tompoko tena ao anatin'ny telo taona vao manomboka misy étude préliminaire be da be ny mécanique na sol relevé topo misy transversal kopotra misy plan firy vo vita fa tia mikombosoroka angalana vola fotsiny de
atao première piosy alina de anina motsy tao anomboka ny asa de akana an'le vola fotsiny amoana an'le vola anatin'le kitabolam-panjakana vola le mpanjakana fankala tena fanjakana corrompu tena fanjakana entsany ty de azavako le débarrasse to zay aloha le tamin'izy raha ohatra ka tena nanataony le 70 millions sy le 50 millions tena anaovantsika autoroute firy tena vita tena volamena daholo Madagasikara vitan'izay vola zao le lazako teo hoe miplisy ny tetezana avy eo tulia avy eo Andravory sakodina tonga any farafangana mahavita zavatra tsara be mihitsiny fa de lanina amin'ny zavatra tena alatra be vava fotsiny lisa zao dia raha hoentina amin'ny fambolena-mbary ndray tsika tena manafatra vary ty 700 000 tonnes fotsiparafaraparanafaratsika nefa raha natao le 71 aloha le 150 millions d'euros no raisiko de raha le 150 millions d'euros no raisiko dia mahavita barrage zay nataoko anao raha my barrage ray eo amin'ny 200 millions efa am'izay barrage ray kohany raha 200 millions ohatrina zany 200 millions raha amin'ny 40 millions d'ariary 40 millions d'ariary raha 40 millions d'ariary divisé par les 50 millions efa mahavita barrage 9000 barrage amin'ny barrage reny efa matatsahana tena mizahatra marina ty mahatondra minimum 4 hectares 400 hectares raha 400 hectares fois raha ataotsika amin'ny minimum satria raha mivary raha tena moina tsy ara-dalàna izy ataoko 5 tonnes par hectare zay de efa mahavita 18000 tonnes de paddy 18 millions tonnes de paddy raha divisé par to zarana aloha miala ny apombo efa mahavita le 700 mihoatra no le 700 afaratsika de nahoana ny volana arena fotsiny ao fantany hoe tsika malaga tsika tatsany eny hoe tsotsotra kely oatra zay tsy manentsika andrakoty raha manentsika andrabe fa ny zavatra ataona ihany zany hoe raha résumeko le izy le vola be tamin'ny téléphérique io raha navadika ho any amina resaka barrage izy de nahavita 9000 barrage ary raha nanovana fambolena izy de nahavita namokatra vary 18 millions tonnes raha ohatra deux paddy zay fa raha ohatra izy ka fotsimbary dia 9 millions tonnes zany satria ny atsasa moa zany ny amin'ny paddy zany ny vary fotsy de mila satria atsika tsy mila tsika zany tsy mila manafatra tsika raha paddy zay fanana raha paddy paddy 10 tonnes raha tsony interne lasapombo lasa zany hoe raha 18 millions zany miala ny interne mbola 12 millions de tonnes zany mbola migagné tsika tsy fatany mpitondratsika zany hoe mahavita hoe raha totovary anao ve de lasa ohatrany lasapombo ny interne de hotera sisa fotsiny fizarana hevitra amintsika vahoaka manko no tiana tongavana amin'izany hoe misy lahara-pahamena zavatra azo natao hoan'le mpitondra fanjakana fa tsy voatery nanao an'ilay projet ahitraitra forsena fotsiny nge re olona le tanamasoandro de hoe andraisana jeu des îles am'le lainga fafirano afafy amintsika vahoaka malagasy fa tsy vita le tanamasoandro tsisy kanjana natanterahana jeu des îles zany tena tahaka zany iresaka autoroute ty tahaka zany efa ntentsika io flyover io soratana fotsiny io anatin'ny communiqué ny conseil des ministres pour cause d'utilité publique fa tsisy nininy zany eo de ohatran'izany le hoe voie rapide mieritsy atosika maketo amin'ny kianjany maki tsisy an'izany eo fa soratsoratana fotiny io de ohatran'izany ko ity téléphérique ty ligne orange ligne vert sisy mangataka aminao le ligne orange za mpandeha ty na tany japona any Chine sy ny tariny nin'olona maximum 5 km zay ny tena 6 km mihitsy ino motsy atsy akaiky ny Bangkok tsy ny tany ao 6 km de Japon tsy Chine tsy Thaïlande ka ino moa le akaiky ny Thaïlande azafady tsy manino mandeha fotoana fa nitsika de ny total izy roa le makany akatso sy makany amin'ny usine orange 12 km angery dady na ny réparation zany na volako an'izany tena manaonao foana eto Madagasikara ny record lava be indrindra mandainga amitenenao mandainga anao raha tsy tany raha vitan'io ary izy tsy vitany fa hitanao le hoe miasa ny fitondrany raha anao an'io tompoka azonao
ny zavatra depara mihitsy de le any amin'ny any amin'ny voalohany sy any amin'ny farany sy any amin'ny farafandroany le terminisy le gary akaran'ny olona aloha natao tsara le français hoe raha anao any eo mamasa izy ny eny akatso na ny eny amin'ny farany asa tsy hitan'ny olona fa le eo am'le lalambe le makeny nina moa sy akoron-drano mo de aredredina le izy hoe io fa mandeha le téléférique sy tako kenatra fotsiny manao fikanatitra tena tena revina tsy mety mihitsy tena revina tsy mety azonao de ty zao tena mipetraka atsika le ao any be jensy de nanaiky an'io le eny amin'ny laoty le ampikarana misy pilone jerivo ny alavampi zay izy vitanareo tsara zao ny alavampiloane io ny aretretiny de jerivo nge la résistance de matériel amin'ny anina i le amatona le téléférique any ambony eny azonao ary liakatra lizy de le sartre le vibration de ahoana fa ikidy daholo io andoaly manontolo io fa mba hasevisainana ikidy daholo io zatra kely rano noron'orana tsy nitariny aby de fa mamono olona firy ndrindra asianao anao tsy aza manaiky an'io malagasy ary le vato raha teo a efa betsaka ny fanazavana nentina momba n'le vato eny ampamarinana eny am'le hoe misy fetrany le petrahany amanjato taonany eny zany a de reny efa menjery reny rehefa mandeha le orambe a amina resaka siansa moa zany sy resaka fizika le izy a rehefa mandeha le orambe zany a de maina tampoka iny de rehefa le maina am'izay le izy a mihetsika makaina zany ka raha ohatra zany ifangaro zay miampy an'le vibration zay nge le antony le nametrahana tamin'ny lalàna tery ambony tery hoe ny fomba fametrahana fotodrafitrasa eny amin'ny faritra ambony eny zany eny laoty a de mila fitandremana be ny antony zany a mba tsy hampavesatra am'lay fananganana eny ambony mba hiarovana zany a am'le fiotsahana samihafa zany ka raha iampy am'le vibration matona le izy tsy nasinetida am'le terrain tsy nasinetida de jerevo le alavan'io ary plus izy lava plus izy matanjaka be zay nanao résistance de matériel zay olona ingénieur afaka amy calcul zay tsara de tonga atraizy ampaka tonga any am'io rehetrarehetra mihitsy enjeu tonga de mikidy daholo zany tsy ohatsain'le tena reto zala ary izy a avaty ambaniny anakatra any ambony jerivo marina ve ny teniko tena hoe lazova maniry tsika zany re olona moa mba tsisy fa tena mba tsisy loza fa raha ny zava-misy a mampatahotra zavapony tsika fa mibabeny azonao mibabeny an'le trosa nampanotaranaka am'le 150 millions izy ko mbola enjeu amin'ny fiarahamonina ary fatiatoko de jerevo nge raha mbo afany raha paileko le teo aloha tamin'ny hoe téléférique zany sao de tsy fantanareo tsy fantatsika rehetra anao raha ampelena ihany 11/12 no afaka miasa zany io ao anatin'ny 12 mois 11 lizy 1 mois anaovana réparation fotsiny tsy afaka mandeha raha voavy io raha mitselatselatra tonga de mijanona io zany zavatra tena tsy eo anaty zany anenjena leo io nanjenjena nina moa amerenana ny any fantambaoka tena zava-doza mihitsiny fa tena ohatra hoe mahita le olona tsy mahay ary tao tsy mba zaza nataony kalikaliko zasika fa niandrany mihitsy le tamin'ny eto amin'ny député fandaninana io nataony tapitapoka kely hoe maraina ny tokony izy ariva tamin'ny diminy izy mianakavy kely eo aminy nanapaka azy de validena tio za reto olona mpofidy retoko olona tsy mitsaina ndrafa hoe tsy mbo mijery any anterentsika malagasy ranka zany aty marina ataoko hoe misy atao amin'ny président ravalomana mifanditra foana mba tsy mety président mba tsy mety samy teny ho amin'ny firenena fa tsy tenatena ho imitsy natao hoe zay nataoko hoe andoraka izy ny lehilahy rehetrarehetra tena hoe aloha tsy mipataloha fa tena mandeha fotsiny am'izao de tsy mandiky inona ny lafiratsy zay fa tonga de manaiky le député maro misy fa tena ao izy menakavy eo niantso an'le firotsahany le filoha le député zareo moa efa nieny izy zany fa zareo zany zao miantso tsy makaiza ho anareo tsy makaiza va atsovy eo foana le filoha irotsaka fa inona moa ny résultat nde hoentinareo eny amin'ny base eny ho sahirana fa tsy manina satria nareo moa zany mibaba mangeny araka tamin'ny tao a de mba mbola mahita tombontsoa miaraka am'le fanerenana kely maro samihafa tsy problème zany atsovy izy irotsaka abijabao foana abijabao fa efa namme sariny gabon tsika zany teo député rastany farany tena maranitsika satria tena folo mihitsykely folo mihitsy sisa misy sujet raiky resaka misy tsika aloha janona kely ataoko amin'ny heriny fa lafazinao de tonga ny zavatra lehibe momba ny avion tsy le nidabaka tany gabon sy ny tariny tena zava-doza be tena tsy fahaizaninina fa aloha satria tsy sakatra iny 2 minutes s'anglisy de aloha sujet manaraka andreo fa lavadreo ataoko tsara fa ty zay nataokany hoe io le ina moa izy to ty TGV ty nataotsika loha larana azonao
de averina kelyndray le ambonyray le dekesena le volana angalarina tsy hoe nangalarina fa navoaka tsisy anadinjana moa le projet autoroute hono ndeo mba mody ataotsika hono aloha satria raha teneny hoe janona tanteraka mety malahelo reto 10 millions ndray tompoko nanaovanao extension fatsina peuplina nitondrana rano a de nitondrana nio vidianana itsika moa tsy nana fa fanita sosikevitra za tsy amerina intsony vidianana ina mozy teo turbine termique tena fa nahavita tena tsisy délestation raha hita taninarivo fotsiny fa de natao fotsiny mody natao fotsiny satria tsy fantatra na iverina fitondrana na tsy verina de navoaka fotsiny 70 millions tena 70 millions d'euros efa nidekesena tao de tena jerevinao za mifahatiatoka firy mivola mibanaka eto tena tsy andrariny de atsika malagasy nefa nona maty misary tsisy anaiky an'izany tsony foaza ary malagasy valala be mifo am'izay zao fa aza tena valala be many fotsiny ary ato maso fa tio zao de mpalipetraka indray de aloha ny teny teo hoe mba rotsika ndraiky alehibe fa any ka le olona nke tsy mahafotsy malanininy sady io nihinanany tsy fatako hoe na ino nampakana io vianapinena de io alina rosa maninona nke raha mba tosolana relevo mikisankisanky ty izy mbola manana ny tanora kely na ivora olodinina reny zao azo atao filopirenena lala tina rakotona zafy regny azo atao firenena rina rakotomanga regny azo atao filopirenena mba asoloy am'izay nganareo tsisy zay nge tsy maninona raha ilatsaky nareo e fa ry olona fa tena hita hoe tena conseil fa mamoratsy mianakavy ve de mbola fiorsenareo efa nationalité ary tandremo zay mpitsara amy tena an'io tandremo zay olona tena amy fitinana zay hoe mivalide an'io a fa tena azy moka tiako sankraka farany namana faniry ny soferako mipetraky eny Ambobao de miasa izy azonao miasa izy maka ny tobile atya Ambopo de sangy izy n'olona miresaka vo maraina zany feno le tobile de miresaka momba fitondrana mbo latsaka ndray raha joela ao de le dalany tena ny teny mody izy nefa tena olona soferako tsy hoe fatako izy tsy mironany fa zava-mariny ty a tena ny teny ny dala tsara kosa ka fa manora nga président izy ohatran'ny raha joela jereo zao makitony satria lalana teo akaiky maki mihitsy lalana makitony vita ty nretraretra ohatra zao njedinena fa tany mafaty fa seka mivononolona tena niala nao ny alany tara tena le friako tsy nitany fa seka nidaron'olona tsy anatramo sovera lasa alina mivoaka seka mivonon'olona izy romotra be l'olona ravany ka tandremanareo mpitondra za tsy hoe mandrosika fa tena fa romotra aminareo ny olona fa so de tena traparany io fa moramora ihany moramora hitako tena fa romotra aminareo ny olona zay le bankily zay le sofera miala tenantenany navoaka ny olona najanona sika ary fandaroan'le bany tao fara ary azonao tsy nitariny lasa any ala sady opareny tsy nitariny jerivo maharomotra le olona de zay tsy sapandrareo fa président Rajoelina mako mahavoky ilay azy votahany olona hoe mbola timbaoka satria le olona teny hitanao le mila ranoranony reto raha ohatra misy déplacement ataony miady le olona mila ranoranony mera miady ny chef district miady ny député miady ny chef de région manomana vola mitona olona avy any ambanivoatra rehetrarehetra de tonga iareny tsy momanao ala izy mbola teny olona de miretirety le manambaka olona sy le manao lainga fitaka foany ataoko ty hoe aya mbola tiany olona nefa zahatra fa fitahany olona fotsiny aloha mbo misaina ny any toka fotsiny ty fehany de fa manao politika mianara aloha politika ary mbo mianara koa any ampianarana tsy nitaniny fa aza manao fa tena mahamenatra olona mahamenatra ngeranga reny hoe 50 000 reny de voana ndre 50 000 le teny coton de Tuléar tamy mariage nao fa tena tsy mbo andre mandeha fa plusieurs fois izy président de nareo ve de tsy mbo menatra am'regny ohatra tsinjaky be tsy adalany avy am'jery menatra menatra ranga tena tsy menatra tsy nepa mérite dinodino hoe président tsy miendrika mihitsy tsy ao hoe tsy ao am'retraretra de mahagaga mivalany za nanao ana hoe izy ny olona mafy loatra ny teninao ianao ve za matatsana rehefa amboly ohatra hoe vakina zao mpamboly ovy rehefa amboly ovy ve anao fitanao nambolen'olo ovy de recyclena andre mandeha de tsisy poninao ve le ovy tsara mbola mokatra fa ovy ve mbola averinao dinana mokatra aminao ohatra zay ny eto Madagasikara zay nga mateny mahafebe da be fa miala tsiny anareo tafiteny tsy zay tompoko ny sarotiny tsy zay ny tsy tianareo fa nareo fa manao zavatra zay tena averinako ny aman'ity matombo mpianatra
olona intelekta mahalala ny zavatra be de efa manompanareo fa zava-dozy zany meritrreto ohatrany zanako oatrano ve zanaky naterako efa manompana tsy afa meritrreto hoe mizahatra tsy mety atao mibaina rangafa tena tsy lasa l izy teny fampieritriretana ary anjara atsika vahoaka mila miady satria matory eo afa de efa nilazako eto 0,, fa niaina apoana point 0,5% no azondreo fa ina mbola ipasy izy teo efa angalatra am logiciel alatra maikipaiky tsy mipasy zany ajanona avy eo mieritrereto tsy paisy akory Madagasikara jamais 203 voanareo zay voalohany satria tam fividianana tam mera tam voalohany tany de fa nisy ny alatra na ny député na ny retraretra na président alatra daholo tapitratra hoe tompoko tsisy ambakanareo tsony fa samy miratra samy nampianarina samy olona tena nianatra tsy hovoanareo adala ny gasana mbola tratran'izany re mandeha fa ny olona fa tena atrany ambolony tefa mifampirisaka hoe tsika mianakavy rehefa tonga fividianana sady manetana mitona miady am'izany sady ohatra manao pikinika kely mangalatra makasary maka an'izay zavatra rehetrarehetra tonga de tena mipetraka ary tsisy anaiky ary raha mbola manao makasary fa tsy mangalatra mitifitra sary iady am'le alabazy manko zany hoe iady amina miady am'mpangalatra fa zany hoe voategniko loatra hoe enti-po loatra sorena loatra de ohatra tsy voategna fa tena mpianatsy anaiky tsony ny olona ary raha nareo mbola mainsista de nareo ny tena mamono malagasy mbola pirono tena mahamasina raha satria ohatra manoatra tsy ansanatra izy zany ohatra ny tany mahampatosy tany am'roandaha fa zavatra tsy any metimety tsy anaiky ny olona tsy anaiky zay ny zavatra voalohany varako foana isaka am'teny nareo mpitondra beboty anareo fa ny mpanohatra ny vahoaka zay re manjaka eny ary zay za tsika pizana ndresy nisandresy teno amin'ny manam-panahy sakosako tsara dinio tsara asevo stratégie tsara fa ty mbola misy loha hevitra kely ngeza be mihitsy ataotsika amin'ny heriny ty tena manitra be matsiro be mihitsy matsiro be mihitsy tena atsika tolo ny donna rehetrarehetra any anafo teny tany hoe ahoany ianao ny era Belgium ame era Belgique mbola hofatsika mbola mitraverse ny olona rehetrarehetra fa misy aby ovonony olona zavatra ngeza zavatra goavana be ny resahatsika lizy amin'ny heriny fa tsy vitako zao tsolo izy satria lasa fetrabetra fa mila zavana mivoaka koa hoe zao nge mahapotika ny eramady zao ny tsy anana vola ny eramady zao mahavola era Madagasikara reny tena mahomotsa ary rehefa tena anao zavatra zay mbo afatako ho anareo zay mpitondra ao afara ao zay mitona ao mba atao volona capable ary vita setra no manana poste-clé fa tsy olona kely tena vonaninany ery medaketsy tany de ampiterinao de lasa eto aby antsika mianakavy zao mivokany sotra tompoko sotra ny eno ary miala tsiny am'zay toana ala zava-marina ny anay fa zay tsy manenjika an'izan'izy zavatra tombona nyresahany fa tsy hoe zava-misy ataonareo ihany na avoakanao so ihany fa nisy an'ity miara-manontsy aty eny ary ampisotsika ny zava-marina eny ary makasitrakytsika ny fandaratsika moa zany tamin'ity herinandro ity dia niezaka ny valapatra mihitsy tsika indrindra ihany ko tam'ireo faniohon-kevitra zay mafampana tamin'ity herinandro ity ezaka iresaka lafin-javatra afitra ndray tsika amin'ny heriny eny io koa moa mety misy vaovao misongadina foana satria le fanjakana tsy mitsahatra manao skandale dia iresaka foana tsika isan-kerinandro misy foana de ary misy miseho amin'ny endriny samy hafa le izy de iresaka am'izay tsika arakaraky ny fivoarany fa zay aloha no azona roso tamin'ity herinandro ity de ianga amina herinandro vaovao tsika amin'ny herinandro io fa mialohan'izay de anao faran'ny herinandro mahafinaritra daholo tsika rehetrarehetra sady manao manany ray aman-dreny ny fidiran'ny mpianatra amin'ny herinandro ambony io de betsaka moa zany zao mbola mikaroka cahier sy stylo de makahery atsika ray aman-dreny mbola mikaroka blouse mikaroka cartable kely mikaroka ardoise éponge kely am'le belelo kely tsika rehetrarehetra kely ao an-trano ao le maditra kely tsika mampalahelo le izy fa makahery atsika ray aman-dreny fa fotoana koa zao tsy hoe ifakahery lavy koa fa ny atao hoe tolona de miainga avy aminao ray aman-dreny tsy fanekenao ny zava-misy de rehefa tsy manaiky ny zava-misy ianao zany de mahay manetana mpiaramonina aminao ianao fa rehefa tonga am'izay mivaninandro mpividianana de fantatrao ny tokony ataonao de rehefa tonga am'izay fivoahan'ny vokatra ka misy manodikodina ny vokatra de mijoro sika menakavy iady am'izany zany no devoir miandry atsika satria indray mandeha saky ny 5 taona ihany tsika manao devoir amin'ny alalan'izay hoe fividianana andraisana anjara amin'ny latsabato mivatana izany misaotra ny député Toditsoa Andriamampandry misaotra ihany koa ny député Randrena Sostanslasy ny namako Rina Arabe Mananjara ny
teknisian na lalay na ionja josoa miaraka amin'ny faly sy namana rehetrarehetra zay miara-dalana amintsika. Misy vaovao tokony mbola ho resahantsika kanefa mo fotoana tsy ampy valaparantsika amin'izany fa dia hoentintsika amin'ny herinandro indray le izy. Maka hery anareo any Andramasina any akana 5 alina ariary nareo mpitatitra any Andramasina any amin'izany fanamboarana an'izany lalana zany e. De maka hery anareo tsy kivy ary efa manao ny tolonareo ny amin'ny fikaroana marina momba n'izany lalana zany satria raha lalana amboary ny fanjakana sy tokony akana vola ho an'ny mpitatitra zany. De tahaka izany ihany koa ho an'ireo namana zay hitsangatsangana ho resaha kely ity satria any Sambava any dia mihetsiketsika any antoko tiako Madagasikara miaraka ny tanora tiako Madagasikara de anadio ny moron-dranomasina zany raha pitsy manomboka amin'ny rora sasany. Averiko raha pitsy manomboka amin'ny rora sasany mifampitaona ianareo any Sambava any anadio zay moron-dranomasina izay vehivavy ny tanora rehetrarehetra anao an'izay hoe hetsika ara-tsosialy lehibe. Tahaka izany ihany koa ny ery Mbotrimanjaka izy fitsangatsangana ho tanterahana any Ambohidratrimo any de maka hery atsika zany anatanteraka izany satria manao ny fietsehana daholo ny rehetra amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny tiako Madagasikara sy ny komity manohana marika Ravalomanana. Makasitraka ho atsika menakavy amarana anazy mialoha ny tena generika famaranana de ity fanetanana sy fanambarana lehibe ity nataon'izy Valomianadahy candidat Pirotsako Vidina amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika ho tanterahana amin'ny Novambra ho avy izao. Misaotra tompoko. Isika malagasy entan'ny tena fitiavan-tanindrazana namono eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina dia tsary piaro amin'ny fiandrianam-pirenena koa fiarovantsika izany fiandrianam-pirenena izany dia ity misy fanambarana iombonana. Fanambarana iombonana izay manao siny eo ambany dia manao izao fanambarana izao satria mazava ny voalazany lalàna momba ny fizakana zoam-pirenena malagasy dia tsy afaka mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena intsony ny filoha ankehitriny. Tsy vitany hoe fandikana lalàna fotsiny ihany izany filoham-pirenena mizaka zoam-pirenena vahiny izany fa efa famitahana vahoaka noho ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny fahamendrehana. Tsy afaka hanatanteraka ny andraikitra takin'ny lalam-pandrenana hiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombontsoa iombonan'ny firenena izany fananana zoam-pirenena vahiny izany. Rehefa tonga ny fotoana ilana zany dia firenena izy no harovana marina ny an'ny firenena nanjanaka sa ny an'ny malagasy. Mitako famatorana ara-moraly tsy maintsy ajaina farafahakeliny izany andraikitra ny filoham-pirenena izany. Noho izany mananga ireo tompona andraikitra rehetra na olom-boafidy na olom-boatendry na sivily na miaramila izay nampindramina fahefana tsy raitsy kombakomba mety ho fandikan-dalàna ary anaja tsy misy fepetra ny lalàna velona sy ho sary-piaro amin'ny asany sy ny adidy masina napetraky ny vahoaka aminy. Miantso ihany koa ny malagasy tsy hakanavaka hijoro sy aro ny fiandrianam-pirenena. Natao teto Antananarivo ny 7 Aogositra 2024. Manao sy ny etsy ambany marika Ravalomanana Hery Rajaonarimampianina sy Tenirandriana Solonyaiko Ajo Andriana Inarivelo Raobelina Andry Paraina Augusta Tahina Razafinjoelina ary Masikola Mali.